Mirabany babarakotoarsoa, mirabany lilira farala, mirabantsika rehetra ihany koa mpanaraka tsy tapaka ny fandarana, tsy manaiky lembenana eto amin'ireto onjapeo izay fanarahanareo izany mahazatra toy ny isaky ny zoma tahaka izao. Mirabany teknisiana miaraka amintsika ihany koa, mirabanao Lili. Miaraba Clémence Ararnirina, miaraba babarakotoarsoa, mijery anao dia tsaroko ny fandarana tamin'ny heriny hoe mpamosavy namboatra rava nantanian'olona mantsy vao vita ny fandarana ahoana ny toyany amalen'izay ngamba ianao rehefa avy eo fa araky ny lazain'ny namako teo hoe tena be dibe nzatra mafana tsy maintsy resantsika be dibe resaka boina resantsika eto resantsika ny toy ny fanadiadiana tany Mboumalaza ho resantsika ihany koa ny raha be izay mahakasika ny fiangonana FJKM lailazaina ho fiara-miasa ataon'ny fiangonana FJKM na fondrom-piangonana any Kanada any tsy nisy ninina ao afentsika izy zay le fandarana tsy manaiky lembenana dia voaboasantsika avokoa marina moa fa misy ny fotoana afahantsika pijery sy piaino mandray anjara any amin'ny tapany farany amin'ny fandarana fa anambahiny koa sika amin'ity anio ty Rizy Mianada dia vahiny notsongaina manokana arak'izay toedra raha mafana rehetrarehetra izay dia ny docteur Raneviniarivo Tina Alsou tandrina izay mitondra ny FJKM Atsimo Mahamasina no vahintsika ao arin'ny resadresaka amin'ny tapany faharoa amin'ny fandarana rehefa avy eo zany. Fa nomboantsika avy hatrany ny fandarana angambany dia ilay resaka resabe moa zany mazava ho azy tsy maintsy ty resaka fiaramanidina ity no isatarantsika ny resadresaka sy ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ilay resaka Boeing 777 miisa 5 izay tonga any Iran amin'izao tsika amin'ny teny zao inona marina ny zava-misy manahoana ny fahitanay ato anatin'ny tsy manaiky lembenana ny tirara anankiray ity dia ngambany aloha enotsika Rizy Mianada ny fanazavana izay netiny efa minisitra teo aloha izy fa na izanaty zany fony izy mbola tao anatin'ilay andraikitra maha-minisitra azy niezaka nitondra fanazavana mikasika ny tirara ty dia enotsika izay dia miainga amin'izay no hitondrantsika famakafakana rehefa avy eo. Info Culture Média. Tsy manaiky lembenana. Tsy manaiky lembenana. Fandaharana arahanao mivantana eto amin'ny CM Radio FM 104.8 isaky ny zoma amin'ny efatrora ka hatramin'ny 9:00 misy famakafakana mandray vahiny misy antso mivantana iarahanao amin'ny babarakotoarsoa Lili Rafarala Clémence Ararnirina tsy manaiky lembenana manasantsika ary tsy manaiky lembenana tsy manaiky lembenana fandaharana arahanao mivantana eto amin'ny CM Radio FM 104.8 isaky ny zoma amin'ny efatrora ka hatramin'ny 9:00 misy famakafakana mandray vahiny misy antso mivantana iarahanao amin'ny babarakotoarsoa Lili Rafarala Clémence Ararnirina tsy manaiky lembenana manasantsika ary tsy manaiky lembenana tsy manaiky lembenana fandaharana arahanao mivantana eto amin'ny CM Radio FM 104.8 isaky ny zoma amin'ny efatrora ka hatramin'ny 9:00 misy famakafakana mandray vahiny misy antso mivantana iarahanao amin'ny babarakotoarsoa Lili Rafarala Clémence Ararnirina tsy manaiky lembenana manasantsika ary tsy manaiky lembenana tsy manaiky lembenana fandaharana arahanao mivantana eto amin'ny CM Radio FM 104.8 isaky ny zoma amin'ny efatrora ka hatramin'ny 9:00 misy famakafakana mandray vahiny misy antso mivantana iarahanao amin'ny babarakotoarsoa Lili Rafarala Clémence Ararnirina tsy manaiky lembenana manasantsika ary misy fandaminana kely ao lafiny teknika fa avy hatrany dia hidirantsika ny votoatiny ny resaky Clémence teo moa zany mafany tsy aintsy resaka an'ilay izy raha miteny manko tsika Rizy Miravavy dia ho lazain'ny sasany hoe manao ino moa le fomba fiteny iny récupération politique lazaina indray fa hoe hijabo trainka nefa raha mahalala ai-pirenena le izy tena fahafahambaraka nasionaly zay ngamba no ilazana azy fa dia
rehefa vonona le sary aveo de alevantsika meko an'ny Clémence angamba ny fitenenana fa manakambara-betsaka manakambara-betsaka fa tsy io zany tsy vitany hoe fiaramanidina hoe tsisy ataondray mpanohatra de itsapy an'le resaka fiaramanidina. Inona moa le votoatiny le horonan-tsary moa zany saika ny alefantsika de hoe aloha izy tenany mihitsy no hitondra ny fanazavany amintsika mpanaraka ny fandarana tsy manaiky lembenana hoe manahoana sy manahoana ny kasika ny Reboina 777 izay voalaza fa hoe nomena CIP nomena CNP le CIP moa zany certificat d'immatriculation provisoire zany hoe omena laharana ary ny CNP kosa de certificat de navigabilité provisoire zany hoe antota-taratasy zany afahan'le fiaramanidina zany misidina ao anatin'izay de efa nahazo laharana izy ireo laharana malagasy moa zany satria le 5R dia immatriculation afatarana zany fa avaty Madagasikara ilay fiaramanidina de efa nahazo an'izay laharan'izay ireo fiaramanidina ireo nambara tao anambaran'ilay ministra moa zany tao anatin'le fanazavana fa de hoe nisy mpanjarana nantona ny izy ireo nilazany amin'izay hoe fikasana fanirina iara-iasa ny amin'izay hoe hitrandraka zotra iraisam-pirenen'izay eto Madagasikara de nisy tao anatin'izay resaka hoe fanirina fiara-miasa izay de efa nisy avy hatrany fitsiriana natao nandefa teknisiana nakany Chine nisy ny fijerenan'ireo fiaramanidina hita tany tokoa ireo fiaramanidina ary dia misy ihany koa ny hoe mbola misy fikojakojana tsy maintsy atao tamin'ireo fiaramanidina de hoe alefa any Kenya zany ireo fiaramanidina de nefany nolazainy ilay ministra teo aloha indray fa hoe to hoe dila ihany lay fepitona am'lay nomena zany am'le resaka CIP sy ny CNP am'le resaka tota-taratasy de nefa ny hoe mbola tsy hita hony zany le fiara-miasa hoe tena nanahoana matotra tokoa sa tsy matotra de ohatrany hoe adinidiny tany zany le izy de hoe gaga zany zareo rehefa aveo hoe nisy nampiasa ireo famantarana Madagasikara zany le 5R hoe tonga ny Iran am'izao tsika am'teny zao le fiaramanidina izay immatriculé teto Madagasikara zay zany lay noezan'le ministra nanazavaina tao anatiny ilay fanazavana mikasika ny tirara Boeing 777 ity ireo Boeing 777 ireo tsika moa ao anatin'ny ty resaka tsy manaiky lembenana ity andeha atao hoe tsy hoe manampahaizana be tsika fa mba manana traika efa ihany amin'ny resaka serasera de ny resaka serasera de jerena ny resaka ino moa zany endrika ivelany de ny zavatra teneninao ihany keo anatin'izay ka zay no hoe zahantsika adiadina sy velabelarina ao anatin'ity fanomboan'ny fandarana ity voalohany indrindra aloha zany raha jerena le endrika ivelany aloha de hita hoe baba manao an'le fanamarina eto mieno tsara ny nambarany ministra teo aloha de eno be miboredika miboredika any amin'ny zavatra rehetra zay ambarany ny 2024 lazaina 2028 ny jona lasa jolay lasa jona sy ny sisa tao anatin'izay zay aloha zany zao de efa fanamarina fanamariana faharoa ny hitako aloha fa samy hiteny zay hitanay zahay telo menada eto de hoe tao anatiny ny valandresaka iny de hitatsika tsara teo ny tony mpampanolana teo ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny gendarmerie-pirenena de teo ny ministra de mitovitovy ihany am'ilay sary tam'le resaka fenoasina sy ny raharambo malaza zay mbola resahantsika rehefa aveo hoe nisy koa ny valandresaka nataon'ny filoham-pirenena vonresantsika tamin'ny fandarana farany de natao vory teo daholo ilay tompon'andraikitra rehetrarehetra eo anivon'ny gouvernement miaraka amin'ny tena hoe faratampiny amin'ny mpitantana ny firenena de ny filoham-pirenena izany entina anamarinana eo anatrehan'ny vahoaka fa tena milaza ny marina ary tena hoe zay voalaza zany de tokony ikena raha zay no azo ilazana azy fa tamin'ity indray mandeha ty kosa na de teo aza ireo efa ampahany tamin'ireo olona izay efa nanatrika ny valandresaka nataon'ny filoham-pirenena iny de gaga daholo aloha ny rehetra fa roa andro vitsy ora vitsy akory ary tao rinan'iny valandresaka iny de nesorina tamin'ny toerany ny ministra ny fitaterana Rizy Menada
ia mandinika n'lay zavatra rehetra resahany eto zany de zao ny zavatra tsapako mipetraka foana mitoeran'lay vahoaka malagasy izay atao hoe entiny reto mpitondra ireto de hoy aho hoe ohatrany hoe mana barabara ve sa mana zaza ve sa mana adala n'ilay olo-pirenena mihitsy le atao hitanareo eny mba miezaka montemontena zany tsy teny le mahery be fa zao mantsy ny olana ao anatin'le izy ry izy mianata misy ten'andriamanitra hoe tatavanareo no moka fahatelonareo ny rameva eto fiaramanidina goavambe tsiray tsiroa tsy telo dimy ny resaka eto de mahagaga fa ny anatin'ilay ataoko hoe fiarovantena mialatsiny aloha fa amiko le fanazavana rehetra teo ao anatin'ny hoe miporedika sy ny sisa fiarovatena fanadiovatena to te hiteny hoe tsy zany tomponantoka fa za koa ary mbo tratra ohatr'izay mantsy le izy raha tena dinianao satria jereo tsara le endrika teo tsy olona ray ny tompona ndraikitra teo fa maromaro amiko ny antom-pijoroana raha ohatra zao manao fanambarana zao ianao babaka misy olona mijoro ao tsika zao voamalina no fanambarana de nidika zany de zao misupporter miaraka miombona am'le hevitra hijoroantsika mazava loatra zany fa raha miporedika ity ministra teo aloha Ramonjavelo Valérie ty de le manodidina azy eny zany miara micautionner le zavatra rehetra nylazainy de inona raha le zavatra napieritreritra tao anatin'le tantara fotsiny alaiko kely fa mety mbola iresaka baba rehefa avy eo zay everiko fa tsara toerana mafantatra betsabetsaka makasika an'ity resaka sidina ity de ozy aho hoe ny tena nanaitra ana aloha de ny vaovao tao nahitako tao amin'ny Cool TV asynareo raha nahitan'iny lay hoe misy an'ilay opérateur mpandraraha vahiny zany zay hoe miara-miasa UDAN zay le izy ngamba UD2AN zay ny anaran'le orinasa ty orinasa ty raha jerevana zany le fanazavana mandeha de hoe tany amin'ny 3.4 no niorena ny ary ny capital de 2 millions d'ariary roa tapitrisa ariary aizany misy azy aizany misy azy ozy izy ianareo naseo tany amin'ny tambazotra rehetra ngamba ilay sary hatramin'ilay trano sy ny sisa nataon'ny Cool TV ary anisan'ny fanamarian'ny olona le toerana aiza maro Analamahitsy fa izao ary lasa voaresaka foana Analamahitsy fa izao tena manaitra ana ozy izy moa commentaire ny olona hoe na ivarotana mofogasy ara ve de ohatra tsy hoe fanambanina akory fa zany le sary de za zany eto lasa saina hoe resaka fitaterana nabakabaka ange ny resaka izy mianata tsy kilalao ange ty vao mainka ampinao ary sidiny iraisa-pirenena de mbola vao mainka ampinao akory ny agagana akory ny agagana iahoany fa izy ny tompona andraikitra ao anatin'izany tena za zany aloha tena mahita hoe tsy fandraisana andraikitra amiko ny tompona andraikitra vanona de mahay matsapa hoe ity misy zavatra andraikitra manarifia asonahitra lehibe ho an'ny fandarana ny mandray ny vahiny zay nosingaina telo manokana ao anatin'ny toedrarary na eo amin'ny firenena na eo amin'ny fiangonana nasaina manokana ny docteur Ranefo zay hoe ay ve zany ty resaka za tsy mahay de mbakaga zany ao anatin'le izy hoe ay ve ty resaka sidiny resa-pirenena fanaovana sidiny resa-pirenena ty tsy hoe manambany fa zahay ao anatin'ny sehatra fitaterana io kory tsotrany hoe taxi akory de hoe ende hividy tôbila azafady de ataoko taxi le izy manapaka kely Clémence azafady mametraka fantena zay baba satria mba tany sokele eto aloha Clémence hoe inona avy reo taratasy takina ho an'ny mpisehatra ao anatin'ny taxi hoe afaka manao taxi zany taxi anankiray eny taratasy eto le izy taratasy takina zao raha ohatra hoe taxi ndresantsika de hoe tsy maintsy manana licence de tsy maintsy manana mandoa assurance manana mandoa visite de tsy maintsy inainko zay ngamba ny taratasy ka tsy maintsy manana permis le olona ny visite médicale ny visite médicale mazava ho azy tsy maintsy vita visite médicale ara-dalàna zany le mpitondra an'le fiara zany de ohatray visite de assurance de licence de taxi ko beige crème de ny taxi tsy maintsy hoe beige crème zay mazava ho azy firy andro mikarakara an'izay rehetrarehetra zay ohatra hatramin'ny fandokona ny fiara iny aloha tsika eo amin'ny commune aloha zany sady mpimasy any Andramatobe ny tanàna eto hoe zay misy le voanydresahana fa 10 taona zao aloha tsy nisy mihitsy ny fisokafan'ny fanaovana ny mutation na licence de tsy misy moa zany famoahana licence vaovao zany fa mutation aloha zany mandeha raha ohatra ianao zany ka hoe za zany zao vidiny tôbila baba ohatra de zay fa ohatrohatr'izay zany farany normal zany hatramin'izay de eo amin'ny
ray volana tapa-bolana ray volana eo zany ny fikarakarana an'izay fonteny iny fa inona ty babatyvavana amin'avelanao faranana ne le fanontaniako aloha lohatra eo aloha Clémence vetivety fotsiny zao ma tsy tiako tenenina ao anatin'izay misy fampitana tianao atao misy fampitana tiako atao mihitsy ndresaka zao Clémence makasika le taratasy karakaraina ho an'le olona zany na tomobile fiara isehatra ao anatin'ny taxi za zao a ny karakara n'lay mba tiako avadika biometrika lay permis le taratasy fahazahoako mitondra fiara tamin'ny volana avril 2024 mandraka 10 androany tsy vita zay natonga na teny taminareo nisy fotoana teto fotoana sy telo volana teo riny hoe vorontsiloza zany le permis-ako de za zany tena mahita alako tsy fa tena ataoko mahitsy le resaka tena le fitondram-panjakana mihitsy nefa vorontsiloza satria nanavao ny permis io fotsiny azao anisan'ny singa anankiray ny tenen'ny Clémence teo le permis olona manana permis ny afaka manao chauffeur na taxi fa na nikarakarany io ary satria ny nisy permis D tao anatiny de nikarakaraina lay visite médicale karakarany taratasy visite médicale io fotsiny ankoatra le permis vorontsiloza teo moa zany eo faritany iny zany reto Antananarivo renivohitra de ahoana zany resaka digitalisation numérisation permis ty tsy vita firy taona ny efa misy mihoatra an'izany ao de zao ary tiako tenenina anareo maka sary sary tapaka photocopie légalisena ny karapanondro lasa ianao makany amin'ny AGRA na atao ianao visite ohatran'ireny atao visite médicale reny tiako tenenina zany hoe fikarakarana taratasina taxi zay le fanoharana tiako atao de iteny rehefa aveo fa toizy aloha le any Clémence teo hoe mijery tsika ao anaty Google na ao anatin'ny chat GPT de fitiniko amintsika eto tsy alavaiko le izy teboka anankisivy vao ianao vao mahazo an'le hoe certificat d'immatriculation ana fiaramanidina io zany ny babany am'le resaka certificat d'immatriculation fa ny anandray any am'le hoe manahoana sy manahoana ny karazana mpandrara afaka misehatra sy mifanera ahoana moa zany ahoana moa zany manao fifanarahana amina amina compagnie pitaterana lehibe anankiray amina firenena anankiray amin'ny fanjakana zay le tiako resahana satria ilay masivana zay misy le tiako resahana satria aza donona fa Madagascar Airlines moa zany zao no malaza hoe Madagascar Airlines nandray izy rahafaty aloha bava tapanao de nefany le raisiko mantsy le teneny lili le ao anatin'lay taratasy mikasika an'lay lazaina fa mpanjarany serasera niaraka tamin'ny resan'ny ministre teo zany teo aloha teo de hoe roa tapitrisa ariary ny ao anatin'ny ny petrabola ary vao tamin'ny 3 sy 4 3 sy 4 sady zareny bretika telo amby roapolo sy 4 de roa taona ve zany de roa tapitrisa ariary de olona tsy manana tena hoe expérience manao ahoana ve zany le olona sy ny Clémence sy ny vetivety efa tonga le vahintsika fa aloha fitingo kely aloha le teboka anankisivy raha mba siraka raha tena ataoko aingana le izy rehefa mijerytsika ao anatin'ny Google sy ny chat GPT de afaka manoratritsika hoe ahoana ny fahazahoanan'ilay certificat d'immatriculation ana resaka aéronef na io zany fiaramanidina ny voalohany de mila manao fangatahana aloha ny tompon'le fiaramanidina fangatahana alefany amin'ny autorité aéronautique zany hoe manam-pahefana eo amin'ny sehatra fitaterana anabakabaka faharoa mila koa justificatif de propriété zany hoe anao io fiaramanidina io zany hoe facture amin'ny vidiananao azy ohatra ny fiara ihany zany na ko contrat de leasing na location le leasing zany ohatra ny hoe hofainao le izy fa rehefa afaka taona vitsivitsy na taona maromaro de lasanao le fiaramanidina na ko certificat de radiation raha ohatra hoe io fiaramanidina io niasa tany amin'ny firenena hafa zany zay nolazainy chat GPT ao de mila zany efa voafafa tany amin'le firenena misy azy io la immatriculation an-tany zay zany teboka faharoa mila fatarina zany hoe tena anao maro ny fiaramanidina io teboka fahatelo de le voaresaka Clémence teo document identité an'le tompony raha olona tsotra zany le izy de ohatrany hoe karapanondro na passeport fa raha ohatra le izy orinasa de misy aloha extrait cabis latsaky ny telo volana io zany na fikarakarany ny taratasy fotsiny ary de efa fotoana maro fa efatra de lay certificat de navigabilité io zany raha any amin'ny fiara izy io de nazavain'ny chat GPT ohatrany hoe visite technique zany hoe certificat ahafahan'le fiaramanidina zany manidina misidina de ny fahadimy de ny assurance ohatrany assurance fiara ihany fa assurance aéronautique reo teboka rehetra ny teneninareo
misy taratasy be dehibe vao mavita an'ireo fa tsy hoe manonona fotsiny any zany fikarakarana assurance aéronautique zany a afaka jerevantsika koa fa tsy vita moro zany. Fa enina de ny demande indicatif radio satria ny fiaramanidina anankiray a de manana ny fréquenceny a ahafahany mifandray ny any an-danitra zany sy ny etỳ tany de mila manana zany an'io indicatif radio io. Fa fito a de le hoe resaka registre satria ny fiaramanidina tsirairay zany a de manana ny registre misy anazy ao amin'ilay firenena misy azy. Fa valo a paiement na redevance karazany hoe frais d'enregistrement ohatrany hoe na ny bus na ny taxi be na ny taxi na rehefa hiasa na toerana anankiray a de tsy maintsy misy a karazany hoe abana etra alohanao a ao amin'ny io tanàna izay esanao io. De ny fahasivy farany a contrat de domiciliation zany hoe contrat le domiciliation zany le hoe orinasa le niteneny lili teo tamin'ny tindray mitorika ty zany le orinasa le société a basé tao Analamahitsy. Ary io a orinasa ve le izy sa gérena vondrona orinasa maromaro io zany io farany io zany raha io fotsiny noraisina de tsy marina mihitsy le filazana hoe tsy mahafantatra an'io a ny tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny firenena na ny tompon'andraikitra faharoa satria tatitra tena zavatra tsotra araka ny tenenareo ty tsy maintsy taterina amin'ny lehibe sy ny any ambony de zany zavatra rehetra zany ve orinasa mpandrarà resaka trano de mivalala izy de le hoe tao anaty fahagagana ny nahafantaranay de teny lili teo moa le izy hoe tsy ray tsy roa tsy telo fa dimy de miveronao an-tsaiko le tadidinareo le filoham-pirenena nisy fotoana le nampiakatra karaha mampiasa mpanjakana tsy 5% tsy 10% tsy 11% tsy 12% fa 13% zany hoe miveronao an-tsaiko tapoka le hoe le izy tsy fiaramanidina ray tsy roa tsy telo dimy be zao de tsy hitatsotro zao fotsiny a nefa ireo taratasy ireo a tsy maintsy tompony andraikitra eto amintsika no mikarakara an'ireo vao tonga zay mihitsy ny tiako atongavana azafady ohatra nanapaka anao satria andray alefa iny tokoa moa tsika zany fa zay mihitsy ny tiako hoe sady antaniko anareo dano alefako anitikika ny sainy mpiainy rehetrarehetra alohan'ny andraisantsika ny vahiny hoe tsy possible reo taratasy rehetrarehetra tataraintsika ireo no tsy andalo rafitra ampavalida anazy misy antanatohatra sivy ny resahantsika teo a de amin'ny fomba ahoana moa zany no ahafahana milaza veriko ihany le fahagagana teo fahagagana ahoany fahagagana izy le gaga sy milaza tsy malala ninina ary voalohany indrindra aloha matoa nisy fandraisana an'le andraikitra hoe andao avy de nasorona tamin'ny toerany ilay minitra dikan'izany ke fantatra misy raha donc ozy izy Clémence marina mihitsy ka zay foana ny aza ny tenenako hoe aza manabado a aza manadalana mihevitra ny olona ho zazakely a fa tsy zavatra tahaka izany no amin'ny tanany malagasy so de lava be fa ndora isitsika mivahiny aloha angambany de avy eo afaka sady manondresaka tsika no mandray ny antsony nefa mbola resaka mbo malaza tsy aloha resaka mboiny ty satria manjary hafahafa be raha ohatra avy eo voitoizantsika le izy a miandry kely zany ny vahiny aloha tiako resahana mantsy ao anatin'izay a ao anatin'le resaka boina ity zay mitana tokoa ny sain'ny mpanara-baovao a de hoe miresaka sika teo hoe tsy maharaka an'izany misy miteny misy mivoy mafy amin'izao fotoana izao tsy maharaka an'izany ny PM sy ny PRM zany hoe prime ministre sy ny filoham-pirenena de nefa nanazava tsara mihitsy le ministre teo hoe nalefa misy teknisiana ozy avy aty amintsika nalefa nakany Chine ozy nanadiady ozy an'ireo roplanareo de marina be ny fanamariantsika ny anaty tambajotra hoe izy ty akory tsy ohatrany hoe ndeha hividy mofogasy fandraisana manalili teo ihany le izy ka hoe mandehandeha fotsiny de mivoaka fotsiny amin'izao tsy maintsy manana ordre de mission mazava kosa zany hoe teknisiana zany avao mivoaka ny faritra ivelan'i Madagasikara fa dia vakina fotsiny ozy ny fitenenana le zavatra tiana resana ao anatin'le izy a te hanala mafy amin'le tompony andraikitra voalohany eto amin'ny firenena zany ireo indrindrindrindra ireo mpomba amin'ny fitondrana ankehitriny a milaza fa tsy maharaka ary tsy mahafantatra an'izany ny filoha sy ny filohan'ny prime ministre ary vao maika ary zany mampametra-panontaniana raha ny tenako manokana de hoe ay ve zany eto amin'ity fireneny ity afaka mivoaboaka fotsiny ohatrohatran'izao zany ny olona manana ny fahefana ary te amerina kely an'le resaka zay mifilitsa
satria ohatrohatran'izay koa le nitranga tamin'ny raharaha ro mivosa raha tsaroanareo ny zavatra nataony tany kolikoly avy lenta izay efa niakatra fitsarana mihitsy moa ireny rahantsika nahita sy naheno reny dia rehefa avy eo milaza zany ny tompona andraikitra hoe tsy amin'ny mahandraikitra tsy nandefa anazy nakany zany tsy safidiny manokana sy amina imponina andehanany tany fa tsy namitahiraka ofisialy izy amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy ohatrohatr'izay foana ve zany fialana bala ohatr'izany foana ve zany na ny écran plan na ny bombosi PTB no atao eto amin'ity firenena ity tompona andraikitra ny hafa foana ny diso izy foana zany no eo amin'ny toeran'ny ina moa zany lazantsika ny victime amin'ny teny malagasy izy foana nohatra ny yaran-javatra ao anatin'ilay zavatra ary tadio tsara nefa efa nalefa koa ny resaka hoe MMM ilay ministra teny zao dia lazaina hoe ministra azonareo le tiako lazaina hoe io zany dia zay foana zao ny anjatra tsy azo ny eo anivon'ny fitondrany io zany rehefa manondro olona ray ny tananao dia ny ambony rehetra nge manondro any aminao daholo ary ny olona nie tsy adaly ny olona nke mandinika ny olona mamakafaka sy manady tena mila mijery fitaratra izy fa dia eo zany mahatonga na amin'ny teny hoe manina zany hiazakasana mafy le arovana ianao raha olona efa fantatra fa tsy meloka zany tsy izy tsinonao ianao nge tsy mila défense ianao nge tsy mila arovana fa manina no ny fiarovana sy fanatsara ary ty mba teneko kely anareo mianadafa manaitra ana hoe raha vao misy zavatra mipotra dia zao ndray zany zao no morsa mandeha amin'izao fotoana izao hoe inona indray zao nidiran'ny fitondram-panjakana amin'izany dia lazaina fa mifanjakana indray zao ny diso amin'izany inona zao mifampisana anatin'izany mpanohatra indray zao nanao an'io zao aloha ambanjarako indray zao afa-baraka le firenena malagasy ohatra vela anankiray ity ahitantsika ny tsy fitezana eto amin'ny fitantanana firenena ary le izy tsy olona anankiray tsy hoe tita privé hoe individu fa état zany hoe fanjakana le resaka eto resaka institution na androm-panjakana zany hoe fanjakana samy fanjakana zany no mifanasazy eto ary eo le olana anankiray manao ny ataony mpitondra ry tsy mifankahazo ary ny manao ny atao dia tsika malagasy rehetra miara hafa-baraka ao anaty tena fahafahambarakany ile izy ataon'ny olona resaka ohatra zao ny sorona zany le ministra dia tapitra treo ve inona ny toyany ohatra le volamena mivadika vive dia eto moa zany za zany le izy rovavy mba elako za foana mantsy le mitsikery aloha aloha tsika tsy hanao commenter événement fotsiny dia aloha za mihitsy mba hanolotra zany vahaolany sosikevitra zany etoko androany voalohany mila mampiantso ny ambassadeur any Iran ny ministère ny affaires étrangères eto Madagasikara faharoa mila manoratra mazava any Iran ny filoham-pirenena eto amintsika satria resaka fanjakana ny resaka fahatelo aleo tsika malagasy mba tsy handrandra fotsiny any Bekintana hoe ny Amerikanina dia anatena an'ilay hoe FBI sy ny sehotrany no Interpol koa avy fa tsika eto toerana zany mila mandray atanana an'ity tsara oranga torio tsy haiko iza nitsangana ny député solombavam-bahoaka manokatra commission d'enquête parlementaire momba ny tiraraha ty satria tsika mianakavy ne miara fa-baraka eto izy le olona ray hoe ndany ianao verina mianatra tsika mianakavy tsy mety zany le izy zany roa ihany zany lalana Lisy Clémence sy mpijery atsika roa ihany lalana amin'ity zavatra ity na prêtre kombakomba ny fitondram-panjakana na fitondram-panjakana tena hoe tsy tiako tenenina le izy lilia inona ny maivamaivatra koa n'olo hoe ve miera aminao na zany na prêtre kombakomba na tena hoe zareo mihitsy ny tena dondrona enao ve tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia zany hoe tanaty fahagagana ny nafantaranay fa tonga any Iran farany mila afakafakaina le taratasy nataon'ny filoham-pirenena iny amin'ny enina maraina izy nanoratra tao Facebook le président izao dia manome tsiny ny tompona andraikitra mila afakafakaina iny hoe tsy misangy ary tsy hanisy indra fo ka maninona raha nareo aloha zany nijerevanareo voalohany dia aza misangy ary dia aza manisy indra fo ary aza metehatra zany am'le hoe FBI sy ny Interpol satria eo koa zany ny angatako ny Amerikanina boinina ny firenena Amerikanina no manamboatra an'io mangataka zany amin'ity mitoraka ity aza sina indra fo mihitsy firenena Amerikanina satria resaka mety misy ifandraisany ty amin'ny resaka terrorisme raha ohatra zany ka hoe avion tsy fantatrao immatriculation any na fantatra fa hoe antsokosokony nandehanany afahana manao atantany izy ny zavatra any dia ho izay zany tiako tenenina hoe tsy vita mory ty fa ny fanjakana Amerikanina fotsiny mantsy so de tsy minao loha tonga any amin'izany hoe ho vitan'ireo ho sesefa natao ambadika ato dia hoe vita fotoa mory ty zavatra ty io moa nataoko publication atao Facebook teo hoe engany mba une pierre 20 koa ty zavatra ty
fiteny mantsy amin'ny teny français hoe faire d'une pierre deux coups fa engany hoe faire d'une pierre 20 coups ataon'ny FPS ny Interpol amin'ity indray mandeha ty izay moa no iresahan'ireo mpomba fitondrana hoe falifalo no mpanohatra fa roitiny mafy be mihitsy ty resaka boina sy ny sisa ty ko io moa nareo kenda vomangana sesiky ny tananareo ko inona moa no mahafaly anefa zay constaté any zavatra misy hoe ahoana kosa no anekenan'izany hoe misy araka ny tenin'ny baba teo hoe lasan'ny firenena ray manontolo no miaraka afabaraka ao anatiny zany fanapaha-kevitra izay raisin'ny olonareo tompona andraikitra napetrakareo amin'ny toeran'izany dia mazava ho azy tsy misy raitsi-kombakomba ao anatin'izany ary tsy maintsy mandonda tapatra rehefa mahita kosa zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna ao anatin'le izy fa ny tiako resahana dia ohatry ny mampatsiahy ny inona moa zany ny kabary izay nataony vaovao Benjamin tery amin'ny fanamariana ny 17 taona ny atokotiko Madagasikara dia niteny izy Rizy Menada hoe ny mpanohitra mivorovoro izy vao mihetsika kely dia hitan'ny fanjakana fa ny volamena ozy izy mivadika vy ozy izy tsy hitan'ny fitondram-panjakana ny volamena ozy mivoaka ny Madagasikara ozy izy tsy hitan'ny fanjakana fa rehefa mpanohitra ozy izy mivorovoro vao mihetsika fotsiny dia hitan'ny fanjakana dia sao indray zao boina be anankidimy dia tsy mbola hitan'le fanjakana ihany ka miezaka mafy zany reo mpomba ny fitondrana ankehitriny miteny hoe tsy misy idiran'ny filosy ny prime ministre ity raharaha ity dia mahavariana ary tena ty baba moa teo ny teny an'le hoe nanareo inona fa ozy hoe tena tsy marina kosa zany ahoana no anekenan'izany mba imagineo zany hoe reo olona reo ny mpanohatra zany hoe reo olona eo amin'ny fitondran'ireo ny taty amintsika taty amin'ny fanoherana dia tsika zany ohatra no nitondra ny firenena na ny hoe ny antoko miaraka amintsika dia mihevitra ve nareo fa nanaiky an'izany reo olona reo raha mifahafantarantsika an'ireo mpiaradia amin'izay takininona ny fitsikerana tamin'izany fotoana dia teny fotsiny hoe tenena fotsiny hoe tsy misy idiran'ny filosy ny prime ministre zany dia anaiky fotsiny ohatra zao hoe tsy mino an'izany fa io efa miariary ohatra ny vaiakandrana ozy ny fitenenana ny zava-misy ary ny fanazavana zay le hoe qui s'excuse s'accuse ny fanazavana zay eritreretina hoentina ihany tao anatin'le rarany vao maika namatotra anireo tompona andraikitra tao anatiny ity raharaha ity ary tehiteny kely fotsiny mialohany andraisan'le fitenenana hoe reo mpikambana amin'ny gouvernement tany izay nesorona moa iny ministra ny fitaterana nanao fianianana ne tamin'izany fotoana ary no heveriny mpitondra fanjakana no heveriny filoham-pirenena hoe isan'ny fanavozana hoentiny amin'ny fitantanana ny firenena ilay hoe manomboka zao fa motro mitaditovy le izy fa naizana zany raha tsy misy zavatra tena tiako tsindrina tsy mitovy mihitsy misy zavatra tiako tsindrina anatin'le izy misy zavatra tiako tsindrina hoe nieritreretin'ny filoha hoe misy mba te ametraka izy zany hoe tena hoe manapaka ny fahazarana tany aloha hoe rehefa tonga ianao ka andray andraikitra toerana ministre zany dia c'est pas n'importe qui misy fotoana teto nafarana fa nivelany mihitsy ny CV zay mivoaka mipopoka daholo n'importe tena avy nivelany mihitsy napetraka ho ministra misy fotoana teto dia hoe io rahantsika mahita reny hoe tena manao fianianana mihitsy dia manao fianianana manangatanana ireo ministre reo rehefa noraisina ho ministre dia nefany rehefa manaonao foana dia sorona moramora fotsiny zay le izy fa zao anisan'ny resahana foana hoe sao dia heveriny fitondram-panjakana ary fa ny fanalana le ministra no mamafa n'le adosoana be dehibe sy njezabe natao tadio tsara fa zay lasa miaina ao anatin'le atao hoe impunité zany zareo nefa ny vahoaka rehetra lasa voasazy zay indrindra lasa voasazy ao anatin'le zavatra ataony tehiteny aminareo da fotsiny efa mandeha be amin'ny fotoana pasteur ohatra ny hitako efa miandryandry be ao ambadika ao raha sitraka reo ndo raisitsika aloha ny vahiny dia ao aorian'izay tsika manohy ny fandarana rahatsika zany pasteur Tina Alsou izy moa le anarany izy teo izy dia mpitandrina docteur en sociologie mpitandrina ao amin'ny FJKM atsimony Mahamasina dia raha sy ampitiavana izy atao anatin'ny fandarana
arak'izay fanampanantenana antsika moa dia mandray vahiny ny fandarana amin'ity an'ity izy mianadary dia ampifaliana sady everiko hoe voninahitra lehibe ho an'ny fandarana ny mandray ny vahiny zay notsongainay telo da manokana ao anatin'ny toedra raha rehetrarehetra misy na eo amin'ny firenena na eo amin'ny fiangonana maninona moa resantsika eo daholo ka dia nasaina manokana ny docteur Ranève Niarivo Tinalso zay sady mpitandrina raha teo izy moa dia mitandrina ny FJKM etsy atsimon'ny Mahamasina fa ankoatr'izay dia sociologue ihany koa pasteur zay antony tena nanasana azy. Miaraba pasteur dia misaotra be dia be nanaiky ny fanasanay telo mianada. Miaraba anareo telo mianada, eo Lilia, eo atao conseiller fomba mahazatra hoe papa, dia eo Clémence. Miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra manerana ny izao tontolo izao Madagasikara mihitsy. Ho aminareo ny fiadanana. Pasteur Tinalso, nresahana teo ihany resahana telo menada teo tao anatin'ny fanombohana ny fandarana ny rarambo malaza misy fatin'olona maro malagasy lavo tao anatiny ny ambara fa fanapozinana raha-tsakafo iny akoatran'izay ihany koa tsy azo ditsita ny zava-nisy tany ambositra izay rano vaovao miparitaka amin'ny tambajotra tserasera dia hoe misy ampolony mahery ihany koa lavo etsy andanin'izay ny raharahany kongo izay misy ny tazomoka na lavo malagasy efa manjatony maro tao anatin'izany maro be ny fatina malagasy amin'izao fitsika amin'ny teny izao. Pasteur Tinalso ny fahitanao an'izay tranga rehetra izay. Misaotra nareo telo mianada, eto zany moa makasitraka ny amin'ny fanasana reo manokana dia miteny mihitsy amin'ny maha-olom-pirenena anankiray fa eo ihany koa ny amin'ny mampitandrina indrindra mpanompon'Andriamanitra. Tena anisan'ny malahelo amin'ny fiainan'ny firenena. Tsotro izao ny eritreretina zany hoe Madagasikara zany. Hoe avy any amin'ny farany tsika ny mamaraparana ny any amin'ny farany. Reo rehetrarehetra zany no indicateur na ny afahantsika hoe tondro zay maneho fa tena potika ny firenetsika. Ary zay fampitehan'ny firenetsika izay no mampalahelo indrindra dia tena miantra manaina ilay izy. Tena mizaka ny tseran'ny aina ny vahoaka malagasy. Dia ahoana moa ny pasterany tsy hiteny. Aleo maty ito izay tsy miteny. Zay zany ilay izy. Dia ny zavatra mitranga eto amin'ny firenetsika raha miresaka an'ireny fahatolo ireny izay mampahery ny fianakaviana izay mitondra fahoriana noho ireny tranga ireny. Dia ny tompo anie no ampionana sy ampitrahaka anareo ny alalan'ny fanahy masina. Fa ny fijeriko ny dia ohatra izao. Reny tranga reny hypothèse ny teneniny eto petrakevitra amin'ny mampandinika fiarahamonina zany dia ahafahan'ny mpanao fanadihadiana koa mandalina kokoa raha tsy hoe fa voabaiko angamba hoe ity no avoaka sanatria fa raha tena manao fanadihadiana marina izay mba hirariko mba tena hivoaka ny marina mba hanana ny olona fitokisana ny fitsarana eto amintsika ny mpanao fanadihadiana mba ahafahan'ny olona ihany koa mba misy lanjan'le raha latsaka ataontsika hoe ny aina nafoiny zany fa tsy hoe raha latsaka dia tahaka izao ny any fijeriko raha le teny ambony malanja aloha zany ny voalohany dia azo raisina le hoe fanapozinana raha-tsakafo noho ny fialonana dia fa nambaran'ny filoham-pirenena moa iny zany amin'ny fomba fijeriny iny zay fikarohana mety nataony tany samy manana an'izany zay ataony moa ny olona iny zany anankiray hoe fanapozinana isan'ny resaka cousin cousine tsy dia hiditra lalina amin'iny fanapozinana tsotro izao ny resaka fialonana fankalana resam-pianakaviana zay ny hypothèse voalohany fa tsy tokony hijanona eo fa raha ny zava-misy koa dia izao hoe fa maninona moa zany no miaraka mitranga ao anatina fotoana mifanakaiky le zavatra mitranga tany Tomasina tany Mahajanga ny teto Antananarivo ny any Ambositra fa azo anaovana fanadihadiana koa reny karazana sorony reny ary ao anatin'ny tontolo satanika ireny dia somary tsy resahana io fa azo atao tsara amin'ny sorona tsy voatery raha latsaka ihany fa le faty olona mikararana ary mety misy isa enjehana mihitsy ary ao anatiny ao ina ny ilana sorona azahoana fahefana na hipetrahany ao amin'ny fahefana zay aloha zany ny anankiray
fa ny anankiray ko azo atao koa mety mifanohitra am'izay ko hakana fahefana zany anankiray am'le sorona ary mety misy ko hoe misy arena tiana ho azo de ampiasaina ny sorona ny anankiray hoe tena mety sorona ny faty olona miaraka ohatr'ireny zany raha ohatra ka tena endry isika de tokony isy fikaroana lalina hoe iza marina moa le nanao an'izy ary tsy ela ohatran'io zany ny teoriana vao misy hoe zao ny ataontsika mbola hypothèse koa satria mbola tsy tena vao marina hoe tena zay tokoa ve fa samba ny laza ny heviny zany ny rehetra hatramin'ny filoham-pirenena de ny faharoa zany ny resaka sorona no ny anankiray ny fahatelo le resaka fanapozina na raha sakafo botulisme ny tenenako azy moa zany hoe vokatry ny mety hoe misy microba mety misy tao am'le sakafo mety vokatry ny courant tapaka mety sakafo efa lany daty sy ny sisa de niteraka n'ireny tranga reny de tena mamono olona tokoa alesarany tretra hoe raha ny charcuterie ohatra no hitantsika ny zao le tany Tamatave hoe charcuterie le nentina tany ambositra ohatr' zany le kafahatelo reo rehetrarehetra reo ninninna lazainy de sariny fahantrana misy eto Madagasikara sy sariny tsy fandraisana andraikitra araka ny tokony ho izy tena mampalahelo no mahita hoe fianakaviana maromaro no victime ao anatin'le izy tanora maromaro mpianatra ary misy mpianatra moa ary tafiditra tao anatin'le izy misy kristianina aminay koa tafiditra tao anatin'le izy ary mampalahelo zany de le izy nefa raha ohatra zany zao ka mpanohitra ny lahatra teo amin'ny arabe androany de voasambotra fa hain'olona mikararana ohatran'ireny takininona no fandehan'le izy ny olona indray zany ny Facebook ny manahirana eto Madagasikara de ny Facebook ny lasa mibaiko ny mpitondra fanjakana zay zany zava-misy de lasa miteny zany anaty Facebook anaty Facebook zay vao mandray ny andraikitra fa ny anazy zany tena reo zany karaha ny hypothèse no raisitsika ary ny tena manahirana de zao raha ohatra io ka poizina gasy ataotsika hoe raviravina sy ny karazana iza moa tsy ny lalao datroa ny tovolahy fa ny tovolahy ny mifoka ina raha ty datroa reny ambany vohatra ny foandralahy reny taon'iny reny raha ohatra ka raisitsika le izy za tsy resaka an'le fanafody anankiray ny tenen'ny ray aman-dreny président hoe tsy tonomoko le zava-maniry fa ny manahira-tsaina ana zany de zao hoe zany rehetrarehetra zany raha tena natao ny fandalinana de tokony amperitreritra hoe inona marina moa zany ny ankety inona marina ny fikarohana natao tonga traiza marina le fikarohana ary ho tombontsoan'iza le fikarohana namangy an'ireny marary tay amin'ny hôpitaly reny de tena nahita mihitsy hoe raha hitanao hoe fa ty le nahavoan'le olona ty zany ny antidote ampiasaina maninona tsy nisy le antidote honao pasteur azafady manapaka ny teninao fa tena mateza roitina be moa ty resaka ty fa nisy zavatra voateninao teo somary nanahitra na le hoe taratry ny fantrana misy lay tranga tena mbo malaza sy ny everina hoe loza nateraky miara-tsakafo teto Madagasikara ary ihany koa izy ianao taratry ny tsy fandraisana andraikitra ny fanontaniana petrako zany de hoe ahoana ny anjara toeranareo raha aman-dreny am-panahy mpitondra fiangonana am'le hoe tontolo satanika ho ianao misy ady amin'ny herin'ny maizina ve eto isa enjehana ozy ianao sorona ho ianao raha fitiako le zany de hoe resin'ny ratsy ve ny tsara eto Madagasikara resin'ny maizina ve ny mazava eto Madagasikara de navita ny andraikitrareo sy ny adidinareo ve nareo mpitondra fiangonana sy ny antom-pivavahana amin'ny akapobeny moa zany am'izay tandrify anao de iza zany no tena hoe asianao anatin'izay hoe tontolo satanika zay ny mpanao politika ve sa ny mpitondra ve sa ny mpanohatra ve sa ny tompon'andraikitra sa ny société civile ve sa ny fiangonana ve sa izy voalohany indrindra aloha ny fiangonana tompon'andraikitra voalohany araky ndrasahako teo hoe
fantatsika tsara ny tontolo ankehitriny fa omena vanany zany esprit sy mentalité satanique zany zao ny kolo mialatsiny ataoko anaty atao manafitoanatsika ny kolo pitombenana ane zany zao no voizina ianina sy mpanianina ny anina mananina ny anina omena volany zao raha miaraka amin'ny anina ianina kolo pitombenana zany zao ny voizina ao anaty tontolo satanique zany ny drogue isan-karazana ny zava-mahadomelona tsy resahana tsony efa siainana ary ny tena loza ary ny fiangonana amin'ny fotoana tokony tenenana ny sorako be deaibe aloha zany ny fiombonamben'ny eveka ny teny izy tena ny teny fa aiza ny fiangonana hafa fa manina ny mangina ny loterianina efa nyteny koa ny filohan'ny FJKM efa nyteny fa maninona no tsy miteny ny fiangonana ny FFKM zany tsy miteny miaraka mahitsika ao anatin'izao fanitrana lalina iainan'ny firenena zao tompona andraikitra am'izany ny FFKM vao nitrangy ny loza teny Ambomalaza iny na ny Tanykongo sy ny sisa ny FFKM ny tokony teny voalohany ny tokony teny na de faravaratsy ny fampahirezana ary nataon'ny fiangonana fa tsy nisy zay zany ny anankiray fiangonana aloha zany nanao ny erreur ny fiangonana tsy vita ny andraikitra izay zany tsy navita miaraka manaiky zay hoe tsy vita le izy fa ny anankiray faharoa koa tsy ny fiangonana ihany fiangonana koa mieritreritra ao anaty trano fiangonana ihany fa nitodika any fiarahamonina mamaly ny etaetany mila vonjeny anjara ny fiangonana zany ny fanabeazana eto amintsika mety resahantsika lala zay mahampanabe ny tena moa azotsika resahana tsara zany fa potika ny fanabeazana eto mijery fotsiny manahoana moa tsika zany manana didy am'izany iny tsika reo ankizy reo ane andao ataotsika hoe ny ronany amin'ny fironana satanika le ankizy ataovy ny fanadidina fa neko amarony reo mankany am-piangonana dikan'izany tsy nanao ny ndraiky ny araky ny tokony ho izy ny fiangonana diso anay zany raha izay resahany zay aloha anankiray fa ny anankiray faharoa ny mpanao politika koa ny mpitondra fanjakany zany zay efa niresahako teo hoe azo atao tsara ny manaraka tsara hoe tsy hoe médecin après la mort io le toerana nanaovana fety io ve toerana taky ny ahoana moa zany io toerana io mba manaraka ny fitsipika tokony ho izy ve rehefa nitranga ve le zavatra inona ny mesure andraisina firy andro teorina vao misy fanapahan-kevitra raisina sy ny sisa za tsy resaka tsony hoe ndresahan'ny olona ry ananina ry ohatran'izao resaka be dehibe fa matony olona miteny mahafantatra ane reo olona reo mahafantatra le olona dikan'izany le mpitondra fanjakana tompona andraikitra amin'io ihany ko na de ny fikarakarana an'le marary marina nandraindraiky zay nandray tanana an'le marary fa io azo atao manome paracetamol anankiray anao de nandray tanana ny marary anao zay ny dikany fa zay ve le vahaolana azo atao zany na nanao évacuation an'ireo sanitaire an'ireo firy telopolo reo ampafiry ny vola lany ny fanjakana fanaovana fety sy ny karazany moa zany azo natao ane zany tena na azo natao national ane le tranga telopolo mahirany maty 3 ny société civile eto amintsika eto moa rehefa kaikaiky ny fifidianana vao misy ny akamarony mihetsika misy aloha tena manao ny société civile tena manao mihitsy ny société civile fa misy ny sasany miandry vola fanampiana fotsiny de metsiketsika eo de manaramaso ny fifidianana tsy hitakory hoe mitabataba kely maka télé sy ny karazany eo ohatr'izay atao finanam-bola fotsiny le izy tompona andraikitra koa reny ny fanabeazana ny tanora am'izao andraikitry ny société civile koa zany de raha miresaka tsika ny amin'ny hoe ny mpanohitra ne natao hanao lakilosy am'ireny na ny mpanohitra ary zany manana andraikitra am'izany koa hoe inona ary ny tokony ataotsika isaoran'Andriamanitra moa zany rehefa nitranga le loza reny tsy tsony hoe mpanohitra sy ny karazany fa niaraka ny rohatra ny olona mihitsy no nandeha ary eto isaorako an'Andriamanitra fa nisy nietsika zay natao tena mikanja maiso andao mba hiaraka ory miaraka mitondra amin'ny malagasy izay niombonany rehetra na société civile io na fa misy olona ne tsy mety aminazy reny ary tsy tonga tendra azo nifoanana reny nifoanana manara raopaty sy tsy te hiditra lalina loatra am'izay fa
ny anahy fotsiny tenenina hoe ny fantrana misy eto Madagasikara mako manomboka amin'ny fantrana ara-panahy, ny fantrana ara-tsaina, ny fantrana ara-pihetsepo io olana angeza be eo koa, de ny fantrana ekonomika sy sosialy fiarahamonina. Reo rehetrarehetra zao zany no lasaka ohatran'ny kansera ho mamiadana mahazo an'le firenetsika. De trahatra antsika resaka momba ny théorie de la manipulation rehefa avy eo. Fa zay izy amin'ny ankapobeny raha mamaly an'le tompona andraikitra daholo tsika. Fa ny olona tsy responsable ny miala andraikitra. Ary eo ny alalana ny olona tsy vanina. Ny olona manilika andraikitra any amin'ny hafa, tsy manaiky ho diso, de olona tsisy ilana azy zany, olona tsy azo itokisany zany. Mitady olona hodisoana foana fa tsy te ho ratsy. Zay le raisiko kely pasteur teo somary nanaitra mantsy le hoe manana andraikitra ny mpanao politika, misy olona tsy nankasitraka aza reny hetsika ny resantsika teo teny anala mahitsy mandika an'le izy ho zavatra hafa. Ahoana ny fahitany pasteur amin'ny ankapobeny an'le inona raha ataoko amin'ny teny frantsay kely hoe comportement any eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao, satria misesisesy na faneho-kevitra famaliana mpanao gazety sy ny sisa tena hitanao hoe lasa tsy misy fahendrena intsony ny antso-jay vao io ny rahantsika nahita angamba ny resaka Eliara be vahiny izay hiaran'izany amin'izao fotoana izao raha ny vaovao hitantsika moa dia hoe sous contrôle judiciaire izy, izany hoe tsy afaka izy akory ary mbola miandry ny raha-pitsarana ao anatin'izay. Ahoana eo manko tsika hozy izy pasteur hoe tsy vanona ny olona manilika andraikitra any amin'ny hafa fa tsy mandray ny andraikitra tandrivitra. Ny mpitondra zany amin'izao no manana andraikitra hitondra ny firenena fa ny zavatra misy de fanliana andraikitra foana no misesy azo sokajiana amin'izay teninao zay ny mpitondra azy. Tena zay mihitsy. Za rehefa diso de manaiky diso. Teo azo manaiky hoe diso ny fiangonana, misy adidin'ny fiangonana tokony natao tsy nanabe zay. Za tsy misolo tena ny FFKM satria tsy tompona andraikitra voalohany ao amin'ny FFKM rafitra ny FFKM fa pasteur FJKM de miteny hoe manana adidy ny fiangonana de tsy vita le adidy de manao an'izay tokony ho tandrify raha mahatsiaro tena fa tsy hoe hiaro tena hoe ahoana no atao. De ny tena tompona andraikitra ary rehefa misy zavatra mitrango ohatrany ny vahaolana voalohany indrindra rehefa tsy hainao le andraikitra miala ianao amin'le andraikitra. Zany intégrité, honnêteté, zany ny olona tompona andraikitra. Fa tsy mifikitra mijanona ihany nefa faty olona mikararana eraky ny tampo tanàna fa ninao ary nitoka aloha. Zero tsara ange ny ministre ny énergie japonais tapaka 5 minitra ny jiro, 5 minitra de ny akohaka 5 minitra ny fona teo amin'ny vahoaka eo amin'ny écran ny ministre ny énergie. Sa manao an'izany ve ny ministre eto amintsika? Asa moa na akohaka mandritra ny fa zany ny olona tompona andraikitra fa tsy manilika fa zay lafin-javatra zay ho resantsika betsaka zay hoe andao rangahy mba tena ho amboarina le firenena fa tsy atao ohatro zao. Zay ny aloha fijeriko hivavaka venina le teny tokony fanjakana ary manao an'io hoe tsatra hoe deuil national ve raha ohatra ka atao fa ny popy vavahana tokony natao ngeza be niaraka ve azo natao an'ilay zany fa sy le olona hivavaka ndray no zao io manaropaty oneka nareo tsy te hivavaka ny olona te hivavaka tsy olana mihitsy na mahafenikanjo na tsy mahafenikanjo tsy olona tsy propaganda ine no atao ny mivavaka ny marina mahery indrindra ka na telo ary mivavaka io tsy rahanao propaganda ilainy zany ary lesy moa tsy telo ny tonga tena ino koa ary fa fijery le député moa zany hoe tokony natao teny Antsahamanitra hono fa tsy mahafeno an'le nresaka ianao teo momba nresaka ny théorie manipulation de ny tsaroka aloha so adino ny tsaroka ihany koa ny zavatra nytenen'ny filoham-pirenena talohan'ny Rotsana tamin'ny 2024 hoe nianatra manokana amin'ny famitahana miteny ianao hoe théorie de la manipulation mety misy ifandraisany ve zany zavatra resahana izany satria raha ny hita tokoa eto Madagasikara rehefa misy ny raha mafanafana mahavaivay dia misy foana ny karazana diversion maro samihafa izay mandeha ifandraisana teo moa ny momba ny raharambo malaza
raha nihita sy tsikahitra andresahanay telomena da teo tamin'ny herinandro hoe inina esorina mihitsy raha ny fanehoan-kevitra izay natao ilay tena tompopety tao anatin'ny raharaha zay nitranga kanefa tampotampoka teo tsy nisy nanapoa de hoe io fa nampidirina ponjavonjo maika tampotampoka teo tsy nisy nanapoa eo teo satria na ny mpanao gazety aza de ny TVM irery naharaka an'izany ao anatin'izany resaka manipulation fanodigodenana saim-bahoaka zany ve le tena tianao resana sa manahoana sy manahoana le manipulation resanao ny olona ne mahita sy mahay an'izany mahalala an'izany ny olona vao mitrango de fantatra olona manipulation zany ary zay ny olazaiko eto zany de ny vahoaka malagasy tokony ahita zany hoe ibaba ve manao manipulation ilili ve manao manipulation pastera ve manao manipulation ny mpitondra ve manao manipulation ny mpanohitra ve manao manipulation de sokafo tsara ny maso de arao ty teoria ty de tonga de mahita tsika rehetra zay ny elizy ino amin'ny Chomsky de mpikaroka momba ny psikolojia sy ny pédagogie ary filozofy malaza be zay nanao fikarohana manokana momba ny fiarahamonina zany hoe sociologue ihany koa zany izy manao ny antsonina hoe les 10 stratégies de la manipulation de masse ny olona nianatra momba ny communication de mahay an'izany de fantatrareo zany hoe izy nianatra communication mahay an'izany ary io ny ampiarina atao inona moa ny zavatra ny anarana raha tsy ampiarina zay zany le anankiray de ny stratégie de la manipulation ny voalohany indrindra ataoko amin'ny teny frantsay de tiako teny gasy ana zavaiko ny voalohany hoe stratégie de la distraction aprevena fotsiny ny olona ny olona zany aletika ao anatin'ny fantrana lalina de aprevena fotsiny zao de ny reviny be de be de tsy gahako sika raha ny reviny be de be raha lahatra hoe hôpitaly ve sa ity fanaovana fety ity de ny fanaovana fety aloha vao ny hôpitaly sekoly ve sa inona de ohatr'izay de le distraction zany de volena distraction n'olo de aprevrevena ny olona de memena fiady de naovana fety seroa zay zany anankiray de ny distraction zany no fenony amin'ny tanàna de satria ambany be ny nivaon'le olona miainao anaty fantrano zarany ary mba mirevy de mba mena jus kely vola kely toka kely tsinjotsinjo kely tsinjotsinjo kely sinsisa reny zany fa anankiray faharoa créer des problèmes puis offrir des solutions ary zalapanao an'io théorie de la manipulation io izy ihany mody mamboly grevy de izy ihany mody mamono afo rehefa avy eo asaina manao afindasy eraky ny arabe ny olona tapahana ny jiro de mandorom-pone ny olona fa tezitra de zero tsara ngety zao ny alany hoe théorie de la manipulation fatany vao tapaka ny jiro de tezitra dolo ny olona hatrany anaty Facebook de hatramin'ny mitsikeran'ny jiro amadoly tsatsy fa raha vatany vao mirehitra jiro de hoe c'est la théorie de la manipulation de zay zany le izy hoe lasa stratégie io le ambary io zany izy ihany mamboly olana de izy ihany mamazy de jerevy tsara fa tsisy grevanina mihitsy tonga any amin'ny farany satria ao anatiny izy ihany mamboly an'le izy de mangina am'izay lesany de mena sosy kely le pitarika nona koa moa le pitarika de ohatr'izay foana zay zany le izy ny fahatelo stratégie de la progression am'le resahana eto zany stratégie de différer moa ny filaza azy de différer le différer zany de zao lasa misy tara mihoatra noho ny hafa tsika na zany zao very firy-taona mihoatra ny firenena hafa jerevy tsara fa tsisy firenena zanatany frantsay ka mandroso eto ambonin'ny tany fa jareo vakely zanatany anglisy mandroso satria ny frantsay pitehana mihitsy ny rafitra ny fizinao sy ny faizinao mihitsy ny pitehana zay zany izy fanahiniky mihitsy zao afaka manotora kravato ohatra ny papato fa tena fanahiniky zao mihitsy ny akanjo nanaovako satria ny olona ny atao un pastor de kravaty ohatra zao zay tsy maintsy européana izy de jereo tsara tsy lasa lavitra isika ny rafim-panabeaza atsika mihitsy ny olovana tamin'ny frantsay io rafim-panabeazana manefy atsika tsy hoany amin'ny organe stratégique fa ho aty amin'ny opérationnel anobo an'ny rafilansa reny malala
de zany mahatonga tsy hoena ny anarany zanakitsika ary asiana teny frantsay tsy ahita rosianina mihitsy ianao na koreanina na japonais anisy ny anaranjanany teny frantsay fa ny tsika ny mety indrindra de sy ho anarana teny frantsay satria ny saina mihitsy zay le pauvreté intellectuelle sy pauvreté mentale any mihitsy zany le lizy de lasa mihemotra zany tsika am'le stratégie manaraka de ny anankiray koa s'adresser au public comme à des enfants s'adresser au public comme à des enfants zareo ka rehefa miseho télé sy ny zay tena ty tanindrazana tianay be nareo sy ny rehetrarehetra fa ny fanontaniana mipetraka de zao hoe iveriny fa zazakely tolo ny olona rehetrarehetra tsy mahalala an'izay taony dralahy de tsy gaky sika mahita le niresahana teo zao hoe anaty Facebook any miteny ny olona tompona andraikitra de tonga de mipetroka manindry ndana mianatra dana manao ajao dana mananina de verina fa tondrona daholo le olona rehetra tolon'ny tany fa ianao mahay zay zany le ohatra zany tsako zany de ny anankiray indray ao anatin'le izy de utiliser l'aspect émotionnel bien plus que la réflexion atao zay tonga ny olona tsy afaka mieritreritra tsony anontany ange mpivarotra anake aona mba fahitanao ny fiainam-pirenena ina ndraikitrao mba ny fiainam-pirenena tsy rarako zany fa ina le lafy any etako zay le tsy afaka manao réflexion tsony zany le fa le sentiment de tsetsetra eo tsetsetra eo de manao cravaty am'izay loko tia mitondrana anazy eo de le émotion zany no lalaovina ary zay le manipulation zay milalao an'izay émotion zay de le olona zany satria tsy mahatakatra izy ao anatin'ny pauvreté mentale de iny mba mitakana ono pasteur lava de lava le manipulation fa zao efa navita dimitsika zay mbola efa navita dimitsika zay fa misy an'le resaka ray faharoa le loha hevitra androany idirana ve sa pasteur le resaka manipulation alors faranako ty de tononoko le izy ny anankiray ao ihany koa ny hoe maintenir le public dans l'ignorance et la médiocrité mafy zany de jereo tsara atao zay tonga ny olona ny zavatra médiocre no raisina zany hoe lasa culture de la médiocrité de ny zavatra tsy manjarijary sy ny kitotonjavatra io manara-penitra fa ny sisiny manara-pofina ohatran'izay zany le c'est de la médiocrité de ohatran'izay zany le lizy de anankiray indray renforcer l'auto culpabilité zay miteny rehetrarehetra eo zany de diso daholo de ny ambany antsinana ary io manao réaction matsitra indray le mpitondra le mampiasa le manipulation zany de satria ny ao anatin'ny sainy hiaro tena de tonga de défensif foana izy am'zay zavatra rehetra ataony de na miteny izy any amy tele na ary amin'ny anina na any amy fiarahamonina any de manindry foana de esprit-na manindry de mehezan'ny olona de ndray miteniteny foana de tsy maintsy asaina miteny de tsy gaky sika raha mahita olona miteniteny foana any anaty fiarahamonina any zany tompona andraikitra amaraparana azy de nakiray connaître les individus mieux connaître les individus mieux qu'eux-mêmes ne se connaissent lasa tsy fatany tsony le maha olombelona azy ampanao fisoratononona ange le ankizy malagasy diso enimpolo teny frantsay dicté 60 faute teny anglisy goodbye sy I love you mba hainy fa inona arina antsika teny ratsy isany ainy de ny tena olana amin'io ny tena gravy tsy fatany tsony ny tena ny fohatra ny biby anome ohatra tezaintsika zany zao zatra tsy misy jiro de ny misy jiro indray ny mafafa eto am'izao tontolo zao zany misy ny bidonville ny Afrika any Afrika misy ny bidonville fa ny eto Madagasikara tsy bidonville indray fa ville de bidon Tananarivo zao feny bidon mbola tsy nisy nandritry ny 90 taona zany any le ville de bidon de ny trano malagasy ny alalany hoe tokantrano malagasy de misy bidon firy zao nense de firy nense de firy nense fa raha vao tsy misy andray zany de tsy trano malagasy ianao zany zay zany le izy de ny anankiray indray ohatran'ny akotsika zay le manipulation amaranako azy de ohatrany avoaka maraina de ampidirina riva
de tsy afaka mihetsika tsony de anao zany zay le culpabilité zay de io zay anao de tsy afaka manao ininona tsony zay mihetsika tonga de le mbanetsina zay mihetsika tonga de le mbanetsina samborona mpanao gazety zay miteniteny eo andrasondray samborona ndray pastera tiny taoko efa nisy pastera kitikitiandrolao zany adaladala zany ane le izy za moa zany titeny an'le izy hoe mila mitandritsika de ny farany atao zay tonga an'le olona ho zatra an'le manipulation de zao zatra tsisy rano zany zao Antananarivo de efa zatra zany zao hoe ny lehilahy zany zao mety possible afaka roa taona any isan-kerinandro vao misasa de ny vehivavy mety isaky ny efatrandro vao misasa de tsy mampaniny zany fa efa zatra n'izany tsika zay le théorie de la manipulation de lasa miaina ao anatin'ny fahantrana lalina sika tena mandinika mihitsy satria tsy inona le izy ninina lazaitsika ny conclusion de tena hoe oentiny manipulateur tsika zany zay izy zavatra fehiteny am'le teo fa za pasteur narara loatra satria fotoana mandeha nefa tena tsy afenina fa anisan'ny safidianana ianao de ty toedra raza iaina ny efitsika am'izao fotoana zao ty mino aho fa na ny mpanaraka ny fandarana ary vao hoe pasteur tina vainty efitsika io resaka ny antony de zao tsy afenina hoy aho fa tena nanahirana ny sofiny indrindra ny laika maro ny fahitana miariary ny sarin'ny filohan'ny FJKM miara-maka sary amin'ny lehiben'ny UCC efa nalaza be tany mitambazotra moa izy ty United Church of Canada manao an'ilay samboady misy an'ilay logo ny fahazato taona izay miara-miasa ary tena manohana mihitsy ny resaka LGBT misy Q+ mihitsy moa ilay izy de tena nana be dia be ny tafotoana tao anatin'izany nijery tanaty tambazotra sy tany amin'ny mail tany afa tena misy mihitsy laika nandray initiative hoe anao pétition anangona sonifa hoe tsy mety raha pitehana toy izao ny fiangonana misy anarana mpitandrina raha moa tena voatontonona manokana mihitsy hoe zay nitondra an'ireo tsy ilainay mamonjy synode lehibe sy ny sisa tena everiko hoe faly zay hoe mpitandrina FJKM no vahiny eto mpandinika fiarahamonina tena ny fijerinao sy ny fahitanao any zava-misy ary ny hoe aiza zany ny afaratsika ty efa nisy any fanambarana ataon'ny filohan'ny FJKM fa ny feonao pasteur Tina mba tiany mpanaraka tsy manaiky lembenanao re androany ya misaotra mpiandraikitra fohy be FJKM moa za anisan'ny tompona andraikitra ao anatin'ny FJKM tsy afaka miala amin'ny zava-misy ao fiainan'ny fiangonana fa eto de miteny amin'ny anaran'ny tenako zay zany le izy za de anisan'ny malahelo ny mampalahelo anazy zany fahitako anazy mazava ny tenin'ny président FJKM ary isorako azy ray aman-dreny lehibe izy tsy pastera irako ndre mahasoa mihitsy no hanaiky ny fiaraha-miasa amin'ny homosexuel sy ny tsy izy mihitsy ary tsy toetsainy zany tsy mentaliteny zany ny anankiray ohatran'ny olona namangy efa nanazava moa izy ny olona namangy tonga reny zavatra zay fa ny manahirana na de ny olona manao manipulation sy manisy hoditra kondro azy aloha tsy orona amin'ny marina zay zany ny any nanahirana mazava moa ny tenin'iny hoe tsy possible eto amin'ny FJKM mahazo matoky ny kristianina rehetra FJKM azo ny président FJKM fa ny fiaraha-miasa amin'ireny le vondrom-piangonana hafahafa reny de tsy maintsy ny synode lehibe ny FJKM no manapaka azy io synode lehibe io nefa ny lahadinika amin'io de efa nivoreny tamin'ny volana juin teo zay lahadinika ho atao any ary tsy tafiditra ao normalement zany tsy ho resahana any io raha tena endry ny tompona andraikitra tsy resahana any ary tsy misy fifanarahana azo ekena raha tsy nakatoaviny ny mpiandraikitra fohy be tsy afaka manao hoe zany isony ho azy manokana am'izao ny tiako tenenina amin'ny kristianina manaraka zany de zao hoe tsy possible ary tsy hisy fiaraha-miasa miaraka amin'ny fiangonana zay miara-miasa amin'ny LGBT tsy hoe miara-miasa ary fa tena manome vahana promoteur mihitsy ny andreny ny synode lehibe tsika tany synode lehibe FJKM tany Manakara fa 720 ny synode lehibe fa 820 natao tany Antsirabe ny synode lehibe fa 820 natao tany Sambava de samy nanatitratitra fa tsy miara-miasa amin'ny franc-maçon sy ny homosexuel na ny LGBTQ+ ny FJKM fa raha misy kosa olona tafiditra ao anatin'ny LGBT na ao anatin'ny franc-maçon
tsy manilika azy ny fiangonana olona ho an'ny resahako de afaka tonga ao atsimy mamasina izy de tezainy pastera tiana mba hiala am'izany izy zay zany le izy fa tsy ny fiangonana mihitsy no mifanaraka am'le lafiny ray zany zay zany olo anankiray ka ny olona mahita hoe zay manana eritreritra hitondra an'izany ao anatin'ny fiangonana aloha izay ny monty synody zay kosa aloha tsy anaiky an'izany zay tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany zay na iza ary tsy maintsy aro ny fiangonana tsy ho simby zay aloha ny anankiray ny fiangonana FJKM manisany sarotiny ary matimatesana hoe za miresaka zao fifoazana tsy za fifoazana mihitsy no andeha anaiky an'izany hoe andatsabato hoe ikena atao amin'ny FJKM zany mety hitranga hoe fanambadiny lasa am'la mitovy fananahana manambady biby sy ny sisa tsy anao an'izany ary aro an'izany hatramin'ny farany ary raha misy manao adaladala mitondra an'izany ny synody lehibe de ahita raharaha izy le izy zany pasteur sady manapaka kely le izy zany sariny voaka le izy zao le izy zany tiako tenena am'izay mantsy ohatranay zao tsika zao le am'le fanaovana politika de tsy afenina fa misy fotoana ianao tafiaraka amin'ohatra olo no fitondrany any fa zay moa pasteur efa mijoro mihitsy zay mpanohatra fa io marina na sary anankiray ary mivoaka sarotra ny amafana an'le izy de zay zany nitondra amin'ny pasteur fanazavana eto hoe sary le izy fa tsy misy idirany fotonkevitra mihitsy tonga reo olona reo io aloha tsorona tokoa aloha fa misy olona mieritreritra ny apiditra fiaraha-miasa am'ireny ary mahazo tombotsoa am'izany misy tombotsoany reny anankiray misy tombotsoa be vola be reo raha izay fa misy tombotsoa hafa koa ny ambadika any hoe poste inona sisa relation zay zany anankiray fa ny anankiray ny président FJKM many afaka mamangy azy daholo ny olona rehetra na salama ary afaka mamangy anazy ao fa tsy mahafaka akory ny président FJKM manao fifanarahana manokana hoe ary efa nazavainy ihany moa le izy hoe tsy afaka manao an'izay fa ny zavatra misy de misy amin'ireo le olona mety manana an'le eritreritra io mivoy hoe efa nanao fanarahana misy fanarahana sy ny sisa raha sanatria ka hanao an'izay no tena ao anatin'ny eritreritra manohitra hatramin'ny farany ny olona onao pasteur tena ataoko mahintsintsy be koa le resaka moa fa atao anaty tsy manaiky lembena antsika misy aza ny resaka mandeha tonga hatraminy hoe misy manipulation ataon'ny mpitondra fanjakana any anatin'ny fiomanantsika amin'ny fiatrehana synody lehibe io ary misy olona efa eritreretiny fitondram-panjakana tohana ny fitondram-panjakana ary anisany mankafisy manao zay ampidirana io resaka LGBT io eto manohana candidat ho filohan'ny FJKM tena andao resantsika malalaka be mihitsy hoe ahoana fahitany pasteur na hoe inona no azo resahana manodidina an'izany satria marina vetivety kely mantsy efa ho avy ny synody lehibe za manokana kristianina FJKM rehefa birao am-piangonana nandritra ny taona maro tena sarotiny de tena te antany an'izay pasteur ary alako tsiny raha misy fahadsoana tonga hatrany amin'ny resaka hoe mandeha hatramina kolikoly avolenta no any amin'le fifidianana zao anankiray aloha mazava ho azy aloha fa mety manana eritreritra n'izany tokoa mety aman'izany mpitondra hoe mba olona mety miara-miasa aminy no filohan'ny FJKM raha ohatra izany ka manao an'le théorie de la manipulation teo de ny fehiny FJKM ohatra zany sanatry ny vavaladitry ny rehefa voafehany loterianina ve sanatry io zay engany mba tsy io izany voafehany ohatra ve ny katolika de ndao ary mba fehizina koa ny FJKM avy ity no mafimafy loha fantatsika tsara ny fijoron'ny ray aman-dreny président FJKM de alao ary zany mba kamatsika na olona le metimety amintsika no eo amin'ny mety manana eritreritra n'izany mpitondra mety io zay tsy azo atao apetrakisika tsara le conditionnel eto mety manana zany eritreritra zany izy fa zao zany anany teneniko hoe zany fifidiana filohan'ny FJKM zany sarotro zany satria ohatra zao le izy hoe solotena synody aparitany enina isaky ny synody aparitany eneny mandeha 8 synody aparitany de akoatra ny voamera sy ny sampana reo zany mandefa tsirairay koa ny voamera izay sy ny sampana reo olona isidy reo candidat daholo rehefa tonga any de fidina aloha zany ny antsony hoe mpendraikitra fohy be zato menata de zay mahazo ny atsasa manila no lany avy hatrany de raha tsy feno zany le zato de miditra amin'ny fiodinana faharoa tany Ambatondrazaka vitsivitsy latsaky ny 10 latsaky ny 5 akory ary no nahazo premier tour tany Manakara 3 tatsy Tsirabe 2 no tatsy Tsirabe
ny tany sambava pastera irako andrea mahasoa mirery ny premier tour raha mieritrehitra ho filohan'ny FJKM zany tsy maintsy lany premier tour zay aloha zany ny anankiray zay zany aloha ny mbola sarosarotra zany ny andanana rehefa aveo indray ny FJKM zany a rehefa mivory le zato de manolotra anaran'olona anankiray le zato menadaly mpiandraikitra fohy be de entiny ery am plenaire ary anarana anankiray ihany a de tsy maintsy mahazo ny roa pahatelo le grands électeurs ohatra mifidy président ny États-Unis zany hoe tsy mora akory zany ny anao président ny FJKM zany fa resaka daholo zany hoe fa zao nefa eo zany le resahana hoe ny zavatra loza sy ny tokony ho ambena ny kristianina de zao rehefa hita hoe tsy manjary de aza fidiana fotsiny zao rehefa hita hoe io fa miraisy tsy ombakomba am' raha tsy hitanao hoe sanatria fa mpangalatra sanatria ozy a de mbola ho fidiana efa hitanao ny zavatra nataony nateo amin'ny tany sy ny firenena nateo amin'ny ho fidianao indray tena fanampitena ny fiangonana zany ary mihitsy manantena za matokony olona andeha any synôda olona anana ny fahamasina ny fiangonana no zava-dehibe amin'ny olona de iaka eo zany re olona rehetrarehetra reo fa ny farany resahako fotsiny raha miresaka ny synôda lehibe ny FJKM mila vavaka eo ny devolo zany de mikendry mihitsy ny anapotika nataondra lany zany tamin'ny synôda loterianina nataondra lany zany nany amin'ny katolika tamin'ny fiangonana katolika amin'ny rafitra rehetrarehetra ary ny zava-dehibe de mivavaka ary tsy vita ny mivavaka atao mafy ampiasaina ny loalika fa mila mandray andraikitra koa zay zany le izy de minsy matoky na mpanohitra io na mpitondra fanjakana io olona neny hoentina samy mahita tombotsoa amin'io na ny mpanohitra ny eo mahita tombotsoa amin'io na ny mpitondra fanjakana raha izy no eo fa zao ny fiangonan'Andriamanitra de masina ary tsy azo aroarona amin'ny ratsy sady tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina protestanta zany resaka homosexuel zany tsy mifanaraka amin'ny toetsaina malagasy io zany ka inoko sy antarena fa endry daholo ny mpamonjy synôda anjaratsika rehetra koa mivavaka amin'izay a de tsy maka izy raha kasitrahana be dehibe pasteur betsaka moa tia nambara fa ivelako fa efa maro ihany zay voaresaka zay a maneho fisaorana be dehibe zay fa miraro sokoa amin'ny andraikitra mpiandraikitra fohy be a ny fiangonana tandremanao a ny amampana be a lafiny maro a zay moa eto zany nisy filokoteny zay telo menada hoe de mitondra mbavaka ny atanteranja ny synôda lehibe zany de tena zay hoe tena ho ny sitrapon'Andriamanitra no anjaka satria tena aizina manarona ny tany aizy-pito manarona ny firenena de antenaina fa hitondra fahazavana io synôda lehibe misaotra indrindra pasteur kelikely fotsiny angamba no resahako hoe mampahery ny filohan'ny FJKM tena mafy ny hatrehany a ary tsy faly aminy devoly andao tena hivavaka ho an'ny président ny FJKM tsika hivoaka ny varavarana izy ho retirety a hoentitsika mbavaka izy fa za kosa de hoentitsika mbavaka koa mba tsisy asan'ny satana hamely ny fiangonana FJKM na katolika io na loterianina na anglikana na fiangonana zandry na fiangonana zokiny de misaotra anareo koa nanasa zay ny azoko ny fampizarana taminareo a de mampahery indrindra misaotra anao pasteur de atenaina mbola hisehatra eonatsika any amin'ny toerana hafa akoatra ny eto a de anaovantsika velomany pasteur de misy antihirany mialy a rakoto mamonjy ty a zay nataony izy ty teny amin'ny kianja maitso analamaisy tamin'ny 12 jolay de manao velomany pasteur tsika de mbola veriny eto rehefa aveo melohan'ny ampidirany baban'le hira de sady ampitsidika atsika ihany le laharana satria avy hatrany de hiditra amin'ny antso atarobitsika aorinan'ity hira ity a ny 038 65 116 07 38 65 116 07 de efa miomakomanitsika rehetra izay hiditra amin'ny vantana eto amin'ny CM radio a rehefa aveo voarainay fanamariana sy ny fakasitrahana sy ny fanohanana isan'ny fanamariana le hoe tsy mety angamba le fitenenana hoe fatina malagasy fa aleo mba atao hoe famoizana ain'olona eto amin'ny firenena de elana tsiny indrindra tompoka fa de zay mihitsy no tiana no resahana tao anatin'iny fantanina napetraka tamin'ny pasteur de winy efa natsidika tamintsika teo ny laharana afahanareo a miditra amin'ny vantana apatsiahivina foana ihany a de ny 038 65 116 07 ka hoatsika raha isika vetrany ary ny antso voalohany miaraba tompoko eny tompoko Nena zany ny tiako tenena ya miaraba ny NBS. Allô? Eny tompoko
tenena zany de zao tena rehefa naheno fanazavany pasteur tiana teo zany de tena gaga pasteur tiana teo de tena gaga zatra angatako zany amitsika indrindra itsika FJKM zany alohan'le synode lehibe maninona raha manokana andro ray tsika iona ny FJKM hivavaka zany tsika mba tsy ho tafity tena mba tsy ho tafity ao anatin'io zany mpivory satany satria natoko hoe mpitandriny mety matim-boly de mety ho vavity fa ndao tena hivavaka tsika mba tsy ho tafity ao anatin'izao fifidiana zao ny olona zao fitondrana zao sotra ia voaray le fa nihokevitra teo manamafy ny resaka teo moa zany izy ny amin'ny ahafahana mitondram-bavaka alohan'ilay synode lehibe miresaka kely antsika mandra-piandry ny antso manaraka ry izy mianadahy resaka raharambo malaza namana lili ia baba iresaka le resaka ambo malaza aloha zany za mbola tia metraka baraingo hoe tapitra ve zany le izy hoe fanapozinana empoisonnement tapitra treo ve zany le resaka hoe sakafony vadika hoe sao de mbola botulisme sa hoe baiko le izy niaraka niseho tamin'ny filoham-pirenena hatramin'ny fampanohavana hatramin'ireny ministra anankifiry reny nefa voaresaka tao anatin'le izy kosa aloha lay ministra ny fahasalamana le niteny hoe trangana botulisme no tranga tany ambositra jerena zany atao anatin'ny teo moa zany ampiasaintsika ny fitaovan-tserasera ny teknôlôjia ny botulisme de maladie grave ary tsy fahita matetika ary kilasina ho anisan'ny urgence de santé publique ary mila traitement rapide zany hoe fitsaboana faran'izay tena aingana raha tsorona zany de hoe tsy maintsy misaisir avy hatrany na miantso avy hatrany ny organisation mondiale de la santé OMS ny ministère sy ny gouvernement ray manontolo rehefa voamarina fa misy le botulisme na le hoe fahapozinana ara-tsakafo zany hoe tsy fanahinina fa sakafo mivadika no ny antony isan-karazany io zany de tena angatana mihitsy hoe aiza ny fandraisana andraikitra fanjakana satria raha fahalala raha ny vaovao eny koa de lafo ny fitsaboana le botulisme ary ny dozy anankiray ho an'ny olona ray de 2500 €. Dikan'izay tsy maintsy tokony efa misaisirany OMS zany ny fanjakana aiza zay zavatra ray. Tsika aloha atreto tsy mbola nahita tsy misy communication mazava angamba raha zay resahan'ny baba zay kosa aloha ny hitatsika hoe nanao fanamariana mikasika an'izay manokana ny ministra tompona andraikitra hoe satria ary efa namafisiny zany tao anatin'ilay varandresaka natao niaraka tamin'ny filoham-pirenena teny avy loha izy ingamba raha tsy diso asa taizy ny toerana iny de efa teny izy hoe botulisme izy nefa nitoy an'izay mbola tsy misy mantsy mody safofony fotsiny le izy raha isitsika ny antso manaraka makasitraka amin'ny pasteur tiana teo tena zavatra tena intéressant be sy tena nafinaritra be ny fomba fitsirana sy ny fomba filazana le zavatra ireto tena manam-pahindrena sady tena misy hevitra be dia be azo raisina misy kanefa dia makasitraka pasteur tiana faharoa dia mampahevitra io ny namana anankiray Eliara izy moa tena olona tena titan-drazana izy rehefa mba miteny amin'ny tele izy na manao hevitra tena anisany tena akasitrahako mihitsy ny fahalalitsainy sy fireneny tena rabe vahiny dia mampahery azy amizao antsozay izay mahazo azy zao dia mankahery anareo koa eto amin'ny fandarana mivatan'izao nisy nitoizan'izao fa tena misy zavatra be dia be zany fitaizana sy famelomana indray ny ataoko hoe ny rispo-ana ny olona amin'izao fotoan'izao na dia anaty zavatra sarotra sy tena manangirana atsika amin'izao fotoan'izao dia mivavaka amin'ny STKM koa misy nota lehibe fa mandady ny trambo sy ny aza maizina toetika rehetra ary lindrindrindra mankahiry pasteur irako Andriamaso fantatra tsara mandary fotoana maso tena sarotra tsy miora ny ady amin'ny mpivoly sy ny asa maizina rehetra mampahiry anao pasteur mivavaka ao anao mampisitraka anareo tamin'ny besy toko sotra indrindra
ia fa ny okevitra mony azy fa tsy fanontaniana ry izy mianada dia manamafy hatrany an'izay hoe fitondranam-bavaka ny synode lehibe sy ny fankahirezana ny filohan'ny FJKM ny docteur Irako Andriamasoami. Verenantsika ihany mandra-piandro ny antso manaraka le resaka na ny fahapoizina na ny fanapoizina ny Clémence fanamariana fotsiny hoe le resaka feno asina ny tena mampimenimenina ny rehetrarehetra hoe aiza le fandraisana ndraikitra ahoana ny fandehany satria nisy ray aman-dreny mamanombana ohatra raisiko angamba tsy adisy no miteny an'izany tena namerimberina hoe tsy manana olo kafa toriana afa-tsy feno asina izay ao anatin'izao rana zao sy ny mamany miarabanareo e eny tompoko allo miaraba okevitra fotany de tsotra efa sarany manko zao vavaka mangataka ny kristiana rehetrarehetra mba hivavaka ho an'ty Madagasikara tiky fa zaviny zao fitondrany zao ampidirana fanamaloto anapitena n'ty Madagasikara tiky tsy voatereny azika enina irery any fa na ny fiangonana fifazana rehetrarehetra na de mila vavaka ho an'ty Madagasikara tiky tsara de tsara ny faneokevitry pasitera teo ary nazara resy lahatra mihitsy tsara tsika mivavaka ho any fiangonana fifazana rehetra de mangataka ny fiangonana fifazana ho an'ty Madagasikara ty mba ho tanteraka le fitenenana hoe Madagasikara ho an'ny Kristy ary Kristy ho Madagasikara sy tokony fivafana ratsy izao fitondrany zao anapitena n'ty Madagasikara ka de mirary misy ho anareo teny menadasy ndaboadasy sotra topo sy nisy am radio ihany koa izay nisy am radio zay iangany fandaharana dia misy moa zany manaraka sy miaino amin'ny TV amin'ny télévision MBS sy ny onjam-peo dia toizako kely hoe le resaka feno asina teo hoe ny zavatra nataitra ny maro ary na ny mpanao gazety ara mino fa niaragaga tamintsika hoe maninona tampotampoka eo dia hoe nampidirina ponja vonjy maika i feno asina sy ny mamany zavatra nahavariana dia ny télévision malagasy irery no any nandefa nyzany vaovao zany manana sariny zany zavatra any dia mialatsiny moa fa ny maso mikarokaroka mijery dia nanamarika ny olona to tsy misy goka tsy misy ininona koa reo mitenda ny feno asina zay normalement raha nitovy amin'ny kana azo ndreo olona niditra hôpitaly rehetrarehetra dia tokony nisy an'izay zay zany aloha ny anankiray ny feo mandeha ihany koa dia toa hoe nampidirina any amin'ilay centre de traitement de Covid na CTC zay alohantsika moa eto mametra-panontaniana fa tsy miafirme dia misy koa no miresaka hoe nalefa ny manjakandrina ny anay mazava be efa miariary zany io hoe raha resaka fanapozinana ny resaka dia tsy afaka ho fafana mihitsy ny anarany feno asina sy mama eny tompoko maheno tompoko eny tompoko tapatapaka be izy maratsiratsy réseau malohany anoizany namana lilira faralany le fanazavana angamba dia misy fanamariana ho atsika miditra amin'ny vantany ho atsika le hiditra amin'ny antso atarobia dia tsara mitsimbadika kely tsika makao amin'ny ICM radio 104.8 satria ao ny tonga dia mandeha mivantana le feo atsika ary ho atsika le miditra amin'ny vantana zay ngamba misy fanamariana na koa miandry ny toromarika avy amin'ny teknisiana isika fa tsy mihaino radio zay ngamba mety satria mandrapatonga n'le feo any amin'ny MPS zany somary misy décalage kely na segondra vitsy ho atsika le miditra amin'ny vantana toromarika miaraba tompoko allo maheno maheno fa maheno fa naheno resaka pasitera teo dia ny zavatra tena hita zahatra tia marsay ty miantso fa ny zavatra hita aloha tena latsaka katerena ny malagasy ary ity resaka LGBT ty tsy haiko aloha na vitsy ny mafantatra fa le fitondrany ty koa napiditra ny jutre satria iarovana ny cousine ny filohany tena marina ny tena antom-pisiny zavatra io zatiarosy moa zany tiako tenena aminareo dia avy eo tsy zavatra mandeha sonety fa inona moa zany ny resaka famoronana problème ny tena be dia be eto zany izay ny tena marina satria na ny économie nke tena latsaka katerena ny malagasy amin'ny lafina rehetrarehetra mihitsy dia marina ireny voalaza amin'ny pastera rehetrarehetra reny mambolena zavatra sy ambolena ny zavatra rehetrarehetra sy ny isan-karazany dia avy eo zany zao zany ny problème am'izao manomboka amidiny zareo amin'ny frantsay daholo ny zavatra rehetrarehetra privatisation ana resaka ny zavatra mandeha rehetrarehetra na resaka bus de ville Tananarivo io ara zao
inona moa zany ny filiale ny caisse et dépôt et consignation ny raha manjaro vola nanaovana teleflika ny tiaka ny lignana resaka bus eto Antananarivo zany hoe ny ino moa transdev anjaro any aty France zany io zay ny tena fandehandizy de misaotra betsaka anareo na ame fitenena fa de mankasitraka tompoko de raha soa indrindra sotranao avy any Marseille ya de zay le fanazavako teo nazavaiko anareo hoe fantaniana foana moa ny ataontsika fa tsy hoe mitompo teny fantatra kory sika fa raha ny zavatra hita zany de zay ny resaka mandeha eto sika anamarina azy ny anay hoa de tsotra hoe le izy efa anankiray nazavain'ny baba mazava be le teo hoe le botulisme efa voaresaka iny ny makasika ny ka anambositra manokana dikan'izany ny fandraisana andraikitra rehetra mifamatotra am'izay mety tsy ambositra rery zay indrindra tamile resite pasitra teo fa tena naomofo tsara mihitsy ny raha fahalalany arabelona ho an'ny zenamena iny resaka pasitra teo iny ary tena iny resaka iny mihitsy tena nandrasina tramin'ny ena tena tsapako hoe olony fiarahamonina ingary tena olony fiarahamonina sady tena olona hoe ao anatin'le fahalalana de momba an'le hoe fenoasina maninona ny lomalaza fianara-tsy sy ny tarina fieritreretako tsy antsy resaka fa tamin'ny herinandro fa nyresaka teo tiana de mbola io amin'ny vera fitondrana mafiatsika zao tsy misy tongotsitsika malagasy fitondran-dajoelona sy ny vorongony tsisy sika vahoaka malagasy mila tonga saina de mbola veriko ihany le resaka hoe eto Antananarivo va iny resaka amin'ny herinandro de ny mbatondra zaka tena rehefa Antananarivo zany fototra ihany ny zavatra rehetra ka meny mifaritra manaraka sisa iao fa ela loako aza miandro raha misora raha mba misy olona mana-pahalalana ohatran'izay sotra tompoko Lilia faraparale ianao za manakambara efa araky ny teniny teo efa tsy antsony ny resaka mazava be tsika moa tsika tiako lazaina le hoe tsy antsony ny resaka zany efa te androso izy efa te androso izy hoe inona ny zavatra azotsika atao ary naveriny teo moa zany fangatahany hoe eo mitoeran'ireo namon'ny zanany de zay zany tiako tenena tsy hoe tsy any ny resaka fa nio zany na fanapozinana io na botulisme io tompony ndraiky so anatin'io fanjakana satria any am'le fanapozinana na le hoe empoisonnement me hoe voaresaka foana hoe lololony dizadizam-pianakaviana ry cousin sy ry cousine nefa miariary koa le fiarovana le miariary le fiarovana ary le izy tsy mazava koa tsy valizy zareo mihitsy le resaka hoe papasosy resaky baba ny tena marina azava fa liliny tapahany fa mahazo miteny ianao tompoko allo manao tompoko eny tompoko manao ana tompoko maheno iverenako kely le resaka botulisme teo le resaka botulisme ny tena marina ny tena marina am'le resaka botulisme fa vo io zao fanirisono ny teny teo fa nanao déclaration tany amin'ny OMS ry zareo voangana zany fa nataony tsokosoko le izy ny tena marina tapahitsy le radio anao am'zay anao tsy fanina raha vao mihaino radio anao sady mihaino de very amin'ny katesizy ianao azafady pastera iza namorona an'iny za aloha namorona an'iny fa fahenonareo rovavy iny misy miteny an'izay efa fomba fiteny tsy teny an'izay tsony afa be de Lili fa tsy teny an'izay tsony faran'izay ye fa le Lili mbola tsy vita fa le resaka le Lili mbola tsy vita teo tapahanareo mantsy le dite de zay zany tiako atongavana ao anatin'le tsy hoe manamaivana ho an'ilay tompo manjoa averiko foana ihany za manokana eny zao de tena mareny hirifiry sy fitarainandreo reny ray aman-dreny ny arambonareo ary tsy meritreritra hipetrapotsiny am'izao raha tsika tsy manaiky lembenina manokana aloha de averiko fa tsy mijery fotsiny averiko foana hoe nandray andraikitra ny zahay hoe andao hitady mpisolo vava hanampy andreo olona reo zay ndresantsika be de be tamin'ny farany zany midika hoe tsy mijery fotsiny le zavatra fa nahoana
nahoana dia misy tompona andraikitra ao ambadika izao dia ozy izitsika hoe fitondram-panjakana dia toy izako amin'ny tenin'ilay olona naneo hevitra teo na tonga an'izy hoe tsy antsona ny resaka dia hoy izy hoe efa miandry action hoe izany miandry hoe inona le ho atao hoe fa zahay ane ianareo Antananarivo tsy metsika hoy izy mahatonga anay tsy manao zavatra fa miandry ianareo zahay rehefa ianareo no mitarika dia mandeha zavatra rehetra zay baba ny tiako tenena tamin'ilay hoe tsy antsona le resaka fa tsy hoe manamaivana zany hoe na ity fanapoizinana na fahapoizinana ity no antony ampitroatra ny vahoaka jereo le resaka pasteur tiana teo misy tompona andraikitra ao ny olona tena vrai responsable dia zao miverina mijery hoe inona ny andraikitra anatin'ity fa tsy mitady olo-kafa omelohana foana na ny tena aloha zaza dia olona efa meloka mbola marinina ary iny tena ambarany tenin'Andriamanitra hoe ny manamarina ny meloka sy ny manameloka ny marina dia samy fahavetavetany eo anatrehan'Andriamanitra ka tsotra be le izy hoe isika zany io koa zany tsy mifampiandro foana hoe iza ny anao inona sy inona fa zay mahatsiaro hoe manana andraikitra afaka manao zavatra dia mila mitsangana mba tsy isubira lava n'le zavatra efa hita hoe miatra amin'ilay vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao zay ny tiako anampiana teo na izany zany ary tsika manaraka kaiky an'ity raharaha mbo malaza ity mametoko tsika n'ireo fianakaviany manamanjo fa tsika raha teo moa hoe avirimbirina foana zay mbo fantatry ny maro fa manana nanome mpisolo vava ho an'ny ampahany amin'ireo fianakaviana manamanjo sy manana marary dia tena manaraka kaiky tsika hoe manahoana sy manahoana ny fivoarana ity raharaha ity fa tsy mipetrapetra-potsiny amin'izao ary satria ireo fianakaviana manamanjo ireo dia mitaky miandrandra mafy an'izany fivoahan'ny fahamarinana ao anatin'ity raharaha ity zay mbola mananambara momba an'izay ve babasa hivadika resaka iliara-be vahiny sika satria mila resana ihany koa marqué kely technicien fotsiny hoe aleo ajanona amin'izay le fandraisana ny antso aloha fa mandeha dia mandeha fotoana fa hiditra amin'ilay iliara-be vahiny ary sitrakareo eto zany any tena koa Rakotoary Sofaniry Alban eto zay telo menada dia napita afatra koa moa zany namanay moa zany ao anatin'ny antoko politika madio tena manohana tsy misy fepetra ary tsy manaiky ny antso-jay natao tamin'ny namana Eliara-be vahiny secrétaire général ny antoko Otrikafo ary tsy manaiky ihany koa ny karazana antso-jay rehetra mitovy amin'io na mpanao gazety io na mpanao politika zay tratran'ny antso-jay rehetra zany dia tena hoe manameloka ny karazana fanaovana antso-jay fanaovana tsindriofalavo isan-karazany fa eto zany dia miteny karazana hoe inona re ny tenenako an'izany hoe hitatana ny sadek zany le filoha ankehitriny dia ataovy lokoiny trottoir dia diovy ny lalana satria zara ary misy sadek dia ataovy fa hita io ihany hitany olo ihany le zava-misy fa arakaraky ny anakomana an'io vao maika io mitranga ataovy nareo moa zany leader nahazo trophée nareo sizy midanina raha teo ataonareo mipipikilôto mipanohatra dia ataovy raiso le fitantanana fa io marina zany arakaraky ny anaporetanao anazy vao maika io miparitaka fa tsy ny mpisolelaka misy akory ny mpanao ratsy no andeha anjakazaka araky ny tenin'ny pasteur tiana teo aleo mba ny mazava amin'izay ny aresy maizina fa tsika ve dia hiaritra ny antso-jay sy ny karazany eto foana fa dia manamafy an'izay fampahirezana sy fanohanana ny namana Eliara-be vahiny zay ny tena nay tompoko misaotra baba misy tsiatro kely vetivety Clémence dia averiko any amin'ny Clémence fitenena miteny le hoe antso-jay nareo dia za koa hiteny kokoa hoe didiny be sandry ka zay tiako anaparana ny heriko nanaovako an'izany satria faingo kely fotsiny ity sady hisintomako ny saintsika na ny sainy mpijery hoe nisy an'le resaka 67 hectare nyresahana vetivety fotsiny nyresahana teto tamin'ny fandaharana dia nisy ny fidinana mivantana teny amin'io fanorenana tsy ara-dalàna teny amin'ny 17 hectare io tamin'ny alakamisy teo fa ny zavatra tena nanaitra za moa ny resaka hoe verifinday fa efa azoko vidéo taty le izy dia tsy aty amiko fa ianao le nisy nanendaka zay eo ihany fa lay mpanao gazety zay mpanao gazety ny televizionna malagasy efa nomeny alalana moa ny hoe anonana ny anarany faniry kely lay mpakasary fa tena andeha akasary tao anatin'io chantier io dia niraisina tamin'ny vozon'akanjo nahitakitaka ny caméra dia nitarainy izy hoe tena hitorany amin'ny ordre des journalistes ao izy fa tsy rariny kosa zao manao ny asako avy ampiarana dia eo baba mandinika an'ity resaka boinina ty ny resaka lavabe tsika teo boinina aiza zany ny fandraisana andraikitra le ministra nalaina dia tapitra ve ny resaka ny tena tompony andraikitra amin'io izy tsika dia hatrany amin'ny fitondrana ambony indrindra resaka sidina nge io dikan'izany zany rehefa sazina zay olona tsy miala koa zany rehefa tsy mahavita an'le asa za manko zao ohatra mijery anao dia ohatra sady malahelo ihany baba hoe ianao nge zao resaka fanio-kevitra tamin'ny televizionna dia vita ny asanao zany nge le antso-jay zany le didiny be sandry ianao zany zao anatin'le hoe tena tsy manaiky an'izany eny miteny hoe ianao fa za koa anisany
tratra ny tahaka an'izany hoe tsatra tamin'ny asako no ny fanaovana fandarana tamina fahitalavitra rahavavy dia ozy izy aho hoe zany le izy ianao zavatra kely ny ataonao hatramin'ny ely arabe vahiny a dia giazana hoe sous contrôle judiciaire tsy misy olona mahazo miteny ve zany eto dia mandra-paoviantsika ny anaiky an'izany ny fitambaran'ny olona zay niara ny antso zay victime manjahatra ataon'ireny fitondrany reto no afaka mijoro kanefa tsy mijoro rery koa fa io tsy misy tondro-tokana mahazo ao a ary ny azo tokana tsy mbalaka iarahany rehetra mientana io raha resy lahatra tsika hoe tsy anaiky an'izany fampiororona sy herisetra ara-moraly amin'ny lafiny rehetrarehetra zany a dia ohatrany mialatsiny aminareo davy hoe entim-posa ahona ohatrany tsy arotro ny tsy teny an'izay zay le tonga amin'ny fitenenana hoe mitabe tsy lany mambe ary nahay ary nandinika tsara mihitsy a ny fiarahamonina ny namorona n'ireny oam-pitenenana ve ny fitenenana ny lazanan'izay sa hoe manahoana fa tondrotokana tsy mahazo ao izy izy ny fitenenana mitabe tsy lany mamba ny akanga maro tsy vakinambo mikasika ny resaka hoe tsy fanekena ny zavatra tsy rary ny resanina manalilira faralaty hoe tena mariny zany a ary ny zavatra ambaran'ireo pomba ny fitondrana moa de matetika aloha moa zany manasoketany aty amin'ny fanoherana anankiray a fa faharoa ihany koa dia mirehareny amin'ny hoe fitondrana mbola mambahoaka fitondrana mbola tena hoe ankafiziny ny vahoaka malagasy zany mpitondra zany foana moa zany no ambety tenin'izy ireo averimberiny ao anatin'ny tambajotra tserasera dia mba te anipika kely an'ity sary isan'ny nanamarika faraparanteo ty ary izy menadady ny hoe nisy tokoa ny famarim-bahoaka izay natao tany amin'ny faritra Ambatsoa iny a izay nandeana ny filoham-pirenena fa nivoaka foana moa ny marina tsy mba maty a dia hita teny hoe nisy an'ne ticket tombola marobe ny zarainy mba ahafahana mampisitraka n'ireo izay manatrika an'izany fionan'izany ny karazana loka maro samihafa ny resaka teto moa pasteur Tinalsoa teo hoe atao daholo ny resaka inona moa zany distraction atao izay analana voly ny vahoaka sy ny sisa fa reny tena santionany ary tena profo mitoaka amin'ny tendany ny amin'izay fampialana voly ny vahoaka izay rebrebena amin'ireny tombola sy ny sisa ary tsy voazao zany efa hatramin'izay dia misy foana ireny resaka tombola reny entina sady isariana ny olona no ao anatiny izay resaka manipulation ny vahoaka izay ihany koa ao anatin'izay manipulation de masse isan'ny resahan'ny pasteur vahintsika teto anatiny ity fandaharana ity zay ka teny tsotra angamba ny amalina n'ireo pomba amin'ny fitondranany amin'ny hoe tsy misy eto badoka anaiky hoe horebrebena ao anatin'izay ka mbola horesahanareo itenenanareo fa mbola hoe tiany vahoaka zao fitondrana zao fa ataoko angamba fa profo mitoaka amin'ny tenda ny réaction rehetra izay ataony mpanaraka pikirakira ny tabajotra serasera rehefa misy publication na ataonareo olom-boafidy avy amin'ny antoko amin'ny fitondrana na ny publication ataon'ny mpitondra ny filoham-pirenena na ny ministra na ny maro samihafa dia ny hahana ny fimehezana no setriny no asetriny ny pikirakira tambajotra serasera amaraparana ny fandarantsika ny anangamba ny amarana koa azy dia hoe makasika n'ilay raharam-bomalaza makasika ny fenoasina iny moa efa nytenentsika teto tamin'ny farany fa tena mbola mafisiko ny fangatahana ilay fitsarana imasom-bahoaka eny amin'ny Coliseum na eny amin'ny Palais des Sports dia mba misy micro mafy dia mafy tsara ny fanena moa tenako teo tamin'ireo mpiasan'ny Koroma 20 izy ireo zany samijoro tsy manaiky lembenana efa zato izy ireo ny tratrany tonga dia hoe tsaratra tamin'ny asany tsy misy fanazavana tsy misy ininina dia mandeha ao amin'ny tribunal koa ny raharaha dia tena mba hoe kopatana mampahery antsika rehetra fa misy tsirariny tena mijoro reo maro loatra le tsirariny dia ankoatr'izay isorantsika koa le namantsika manaraka ny velany amin'ny alalany tabazotra serasera isorantsika zao le namana avy any Marseille teo fa mila raintsika loatra le zavatra nyteneny teo hoe Transdev no indray ny fitaterana eto Antananarivo zay ny teneny teo fa mampanolo tsy anany tanànantsika zany dia mila raisina tao ny zavatra ohatrany farany tena farany tsy nanenenako ny tsy niaraka tamin'ity fitondrany ity zao vao tena voaporofo entona fitoana teoriana fa tsy tafavoaka le fitondrana misy farany zavadrehetra fa zao tsy misy farany zany io fa tsika mamarana azy dia faranantsika koa fandarana faranantsika mamarana azy loatra mampanantena tsy misy ahoana le mpamosavy namboatra rahaba hony dia nitoela izy hoe miara-mirona rikalalika mametraka volana makasika amin'ny firaisankina veloma dia amin'ny herin'ny anoito izao ndray tompoko veloma tompoko